Azo atomboka ve izy tery amin'ny lafiny teknika? Ya, miarabantsika rehetra eny tafika, mahazo atomboka. Eny tompoko. Faly tafahoana eto indray isika rehetra androany amin'izao alahady faharoan'ny volana alahady 9 janoary izao. Fomba sy tarazo ny mifanao dotakolaka sy mifamihana rehefa tratry ny taona vaovao. Saingindrisy mbola raiky tapisaka foana ny Covid-19 ary isika mpitakalo rahateo lasa misandrahaka maneran-tany. Ka soa fa misy ireto fitaovana Zoom sy Facebook ireto ary tsaratra isika manome fankasitrahana sy fankatelemana ny eo amin'ny lafiny teknika fa raha mbola tsy tanteraka eto ny mifampikasikasika mba afaka mifankahita sy mifampikasokasoka noho ny fiandonan'ny taom-baovao. Takalo-dinika voalohany anio, mifamao foana nefa ny fiainana ary voamaitilany araka ny fiteny azy. Maro ny nandahoantsika hatramin'izay ny eo faran'izay. Anisan'izany ny mpanorona ny FI.MPI.MA, Daniel Rakotsona, ny namana filohan-tsampana any La Réunion, namana mpikabary maromaro ihany koa izay samy nandahoantsika. Koa angataka iray minitra fangina ihany ho fahatsiarovana izy ireo. Dia mba miara-mangina tsika izany mandritra ny iray minitra. Ny vovoka fa ny asany kosa mipetraka ary dia miasantsika ankehitriny, misaotra indrindra tompoko. Manaraka izany niarahantsika n'André, araka ny teniko teo hoe mifamao foana fiainana. Niarahantsika n'André ny fanandratan'ny UNESCO ny kabary malagasy ho vakoka iraisam-pirenena tsy azo tsapahitanana. Nodivety ny araka izany ny ezaka rehetra nikelezana aina hatrany ampamonana ny FI.MPI.MA ka hatramin'izao amin'isika izao. Araka izany dia mahazo mifampiaraba isika rehetra tody amin'izao tandrona tratra izao ary manginy fotsiny ny nanokanana koa ny 20 janoary ho andro ankalazana ny kabary. Koa ny programan'io zany raha ny fizotran'ny takalo-dinika dia araky ny mahazatra santarin'ny vatsim-pahalalana entin'ny mpisoronafo arahana fanontaniana sy fanamariana ifanakalozana hodimbiasan'ny fanolorana ny solom-body akoho noho ny fiandonan'ny taona vaovao ho ataontsika ho an'ny filoha maneran-tany sy ho valin'ny anta-anta sy fitiavana be azontsika avy amin'ireo mpisoronafo dia farana andramatoa filoha amin'ny fanolorana ny takalo-dinika manaraka. Momba ny anio, ny zavatra atomboka rehetra izay rarina ho tsara fiafara dia ialoavan'ny rary. Ny araba maraina ohatra dia ifampirariana hosoa ny tontolo andro. Ny tsodrano dia rary atolotra raha anainga andrato andaon'ny tanàna. Ny santabary izay mbola atao mandraka ankehitriny dia fotoana ifampirariana ihany koa
tsara ny vokatra mandritry ny taona. Mby amin'ny fotoana anaovana ny firariana momba ny taom-baovao isika. Rary ho amin'ny taom-baovao ny loha-hevitra anio amin'izao taona vao mitsidika izao. Ary manana hatramin'ny faran'ny volana isika hifampirariana. Koa isika tsirairay avy samy mbola anao izany hiteny, hirary soa, na koa hamaly ny firarian-tsoa voaray. Koa raha tondro an'izany toe-java-drano, toe-draharaha zany, inona no ambara raha opana amin'ny fiarabana ny taona vaovao izany. Atokantsika indrindra amin'izany ny takalo dinika amorom-patana anio. Koa izara roa ny fotoana, izokinary no anomboka dia ranjato hoe rehefa avy eo no anohy sy amarana azy. Ka omeko azy roa avy hatrany ny teny raha ohatra ka vonona izy mirahalahy. Zokinali anao ny teny. Ia, dia misaotra ny tafika tamin'ny fanolorana. Fa ilay miarabantsika rehetra manatitra maso sy atrehy maso ankehitriny. Ny lohateny amin'ny arosona eto zany dia ny hoe rary taom-baovao. Misy hevitra anankiroa no resantsika eto. Ny anankiray aloha zany araka ny fampizaraina amin'ny mpisoronafo dia ny vatim-pahalalana momba ny taom-baovao, satria maro ny nangataka hoe ahoana ny mikasika ny taom-baovao. Dia rehefa vao tovizantsika ny amin'ny antsoina hoe rary eo indrindra. Dia jerentsika raha zany ny mikasika ny hoe rary taom-baovao taona roa amby roapolo sy roa arivo. Ny atsika ny taom-baovao teo Malagasy fahiny. Ny voalohan'ny volana Alahady, fandroana andriana, fandroana andrika, asaramanitry ny vahoaka, taom-baovao araka ny calendrier grégoriana, foto-kevitra ankapobeny, eran-tany. Araka ny voalazako teo zany dia fahalalana, vatim-pahalalana aloha nanomboantsika azy. Eran-tany dia misy foana zany ny fankalazana ny taom-baovao io, ary ny firenena rehetra dia samy manana ny azy. Raha tsy ilaza fotsiny hoe ny sinoa manana ny azy. Ao amin'ny baiboly dirantsika hoe ao amin'ny jiofo fahiny azo lazaina hoe ny fankalazana ny pasika dia tatak'izany ihany. Fa mba manahona kosa ny taom-baovao teo amin'ny Malagasy. Dia tamin'ny Malagasy fahiny eran'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny dia ny voalohan'ny volana Alahady eo ny fankalazana ny taom-baovao. Marihana eto fa tsy mitovy mihitsy ny fizahan'andro grégoriana, izany hoe manaraka ny calendrier grégoriana, sy ilay fomba malagasy taloha ary efa niresantsika taloha zany. Kanefa hitantsika tsikelikely ihany mikasika an'io. Amin'ny taom-baovao tamin'ny Malagasy fahiny, tsy ny teto-merina ihany fa any amoron-drika koa dia misy ny antsoina hoe fandroana andriana, misy ny antsoina hoe fandroana andriaka, ary ny asaramanitra anasamanitry ny vahoaka. Inona ny dikan'izany? Dikan'izany dia zao: fidiovana io ka ny andriana izay ampandroana dia tandrininy hoe fanadiovana ihany koa ny fanjakana na ny firenena. Ary any amin'ny faritra dia any andrika, any amoron-dranomasina, any an-dranomasina mihitsy fanaovana an'izany. Ary ny filazana amin'izay dia tsy fandroana andriana fa hoe asaramanitry ny vahoaka. Ny calendrier taom-baovao araka ny calendrier grégoriana no nisy an'ity hoe taom-baovao ny volana janoary ity. Fa foto-kevitra ankapobeny eran-tany ny fankalazana ny ity taom-baovao ity. Ahoana zany foto-kevitra ankapobeny maneran-tany zany? Ny tany dia mihodina
eo aminy ihany manodritra ny 420 ora ary manodidina ny masoandro ihany koa izy dia ahitantsika zay zany le hoe herintaona ary eo koa nefa ny fifandraisantsika eo amin'ny volana tsara ho fantarina zany ny hoe misy ny andro ny volana ary ny taona ary teo amin'ny malagasy dia taona manaraka ny volana zay ny an'ny malagasy fa tsy masoandro zany hoe calendrier lunaire fa tsy calendrier solaire zay ny mahatonga antsika milaza hoe iray volana ary rehefa 12 dia lasa herintaona ny vavalahmady no tsinam-bolana ary ny alahmady no ankalazana ny taona vaovao ahoana ary ny hevitry ny hoe fandrona amin'ny ankapobeny ny fandrona amin'ny ankapobeny dia fidiovana araka reto kasinga reto fidiovana avy amin'ny alalan'ny afo avy amin'ny alalan'ny rano na ny ra ka ny avy amin'ny alalan'ny afo rehefa ho avy ny fandrona dia misy ny arenirina roahana amin'iny ny loto rehetra na ny fanahy ratsy ary io ny navadiky galenite tatorina hoe la retraite au flambeau fa tena fidiovana iny fandroahana ny fanahy ratsy rehetra dia misy ny fidiovana avy amin'ny alalan'ny rano ary ny andrina no ampandrona eto raha eto Antananarivo raha mandeha makao aondrovan'Ambohidratrimo dia mbola ao ihany le taona fampandrona ny andrina fahiny fa raha tao anaty rova fahiny dia tena ao anatin'ilay efitrano misy toerana dia ao ambadika eo mandro mpanjaka ary eo ilay raha ndraiky io fidiovana avy amin'ny alalan'ny ra na lio zay zany hoe filiovana ny ra zany alatsaka dia karazana fanadiovana ary misy hevi-pivavahana amin'io zany hoe raha fitinitsika dia avy amin'ny fandrona io zany dia misy fiavaozana fanavaozana fisambasambana zay vao voalohany mitranga misy fanombohana misy famelana misy famangina fifanomezana hitantsika rehefa avy eo fa vokatry ny fandrosoana sy ny famahofany zavatra misy ankehitriny ary miovaova dia efa miala tsikelikely ireo ny firariana tamin'izany na ny FI.MPI.MA dia izao na iza jerenao anatin'ny tahirikevitra maromaro dia zay ny filaza rehetra sambasamba le manitra andrenanahary ho arivo-tratry ny taona tsy saramenakavy mba aleo mahalasa mba azo vola azo arena mba ho tratrantotra ho tratry ny taona mitsingerongerona mangataka mba ho ela velona mba tsy ho diso mba tsy saramenakavy mba ho mamy hoditra mba ho mamy fara zany ny rary ary mbola velabelariny ranjatoery moa zany mikasika ny rary zany fa eto misy karazana hevitra kely aroso kely ihany betsaka moa ny teny ankehitriny hoe nahatratra ny taona sy ny hoe tratry ny taona fa raha jerentsika ny eo amin'ny tahirikevitra antitra rehetra dia tratry ny taona ny eo satria mitsingerongerona misy tany hoe amin'ny herintaona amin'ny ho avy zany hoe tsy ny olona miezakazaka manendrika ny taona fa ny taona no azo lazaina hoe manaraka zany ka iny moa teraka devitra iny ka tsy vasatsika eto fa dia zay aloha mikasika an'iny raha miteny zany hoe fandronandrina na ny asaraman'ny vahoaka ny andrina na ny mpanjaka tompony zaka zany teny no tandrindro ny fanjakana sy ny firenena manontolo izy no ampandrona zany hoe diovina sy avaozina ara-batana ara-tsaina ara-panahy ireo kasinga efa voalazantsika ny vahoaka kosa na ontany midio sy miavao ka ny vahoaka tsy mba mandro fa mifafy rano na fampisodrano
ny hoe asaramanitra moa dia ny asara moa dia hoe volana dia ahitantsika amin'izay zany hoe ho manitra any amin'ny faritra satria tsy etimerina ihany no mandro fa any endrika ihany koa any ndrika dia ranomasina dia tsy niteto an'ivondrika ihany no mankalaza ny fandrona fa ny any amorondrika koa ny foko samihafa dia samy manana ny fombany avy toy ny hoe fitampo ao amin'ny atsirobiana ny toranana zany ohatra misy tampohana zany le dady zany hoe relique zany dia tampohana diovinao mba hanana hery vaovao sy asina vaovao zay dia ao koa ny fanompom-bera ny any amin'ny Sakalava any amin'ny Sianaka dia misy le antsoina hoe feraomby ihany koa fa zavatra tsara ho fantatsika tamin'ny andro taloha dia misy le atao hoe andro tsy maty zany hoe io tany io rehefa miodikodina eo aminy dia ao anatin'ny herintaona izy tafahodina ambadiny masoandro dia misy fotoana tsy etsehany lalàna mifehy ny tontolo io mihodina ny tany ary miodidina masoandro misy fotoana fohitsarana ka amin'ny fotoana io dia tsy misy lalàna mitoetra fa toy ny verina any am-piandohana averiko an'ray tsisy lalàna mitoetra fa toy ny verina am-piandohana ka eo zany natsiny hoe amin'ny andro andrano io fa tsy ledy voalohan'le amin'ny afo zany ahafahana manao zay ty natao afa tsy ny lalam-panjakana mahamelika ihany ny azo atao ary eran-tany dia samy manana ny fombany avy zany hoe raha voasantsika zany ny fivoarany ankehitriny ny am'ireny tsy mandrimandry reny am'le fieretatoro reny ny ataontsika hoe réveillon dia miara mifo rehefa avy eo dia rehefa avy eo misy fotoana zany le tena hoe tsy mihetsika iny le ho hitantsika rehefa avy eo moa zany ny ataontsika hoe alin-dratsy sy ny namany fa ny any Frantsa aza ohatra na ny any Europe any dia le misy le manao hoe bal masqué reny azo ny fotoana ohatran'ny karazan-drazana io ara-pefy anga satria rehefa manao bal masqué io amin'ny alina io dia amin'izay fotoana izay dia manao zay tsy fankafatarana mihitsy ny olona ary dia angamba le ilantsika hoe au bal masqué tout est permis misy an'izany ny fandehana zany eran-tany io ka io le atao hoe alin-dratsy miara-ny fo misy anarany fomba atao taloha hoe andro vidiny satria mandalo manana fankaroka ihany raha io moa ny zokibe Abelina Andriamalala dia nanoratra mihitsy Abelina Andriamalala sombin-tantara anankiray mikasika ny alin-dratsy io anehoany hoe ahoana ny fomba nataon'ilay vehivavy ny sintaka dia mamonjy ny toerana ao an-tokantranony dia miafinafina manaraka vodi-rindrina fa lalàna io ary io alin-dratsy io dia tsy mandromandry tateoriny miara-matory dia miara-mifo ka mandositra zany ray izy raha maraina tena lalàna velona mihitsy io ka ny vehivavy misintaka dia tsy maintsy mamonjy ny tokantranony zay io alin-dratsy io hoe tsisy lalàna tsisy fady zany hoe ahoana moa zany araka nefa voalaza dia misy fotoana voafetra tsisy ny lalàna mihitsy ka misy ny antsoina hoe valabe tsara zany ny afantarantsika zany ny fomba taloha ako tsy milaza hoe zay ny tsara na zay ny ratsy ary tsy fampitsarytsika eto fa zay valabe zay zany amin'io hoe valabe io dia mahazo mandeha am'izay ty mialeny ny olona rehetra ny avan'andrina mankany amin'ny ova na any amin'ny andevo dia fitenenana hoe valabe takona tsy misy mpijery dia manara-po amin'ny kita ny ratsy mangalatra takona fititakona tsy misy mpijery tsy mitahiry zany an-tsaina marihana tsara tsy mitahiry zany an-tsaina na inona natao tamin'io dia hoe tsisy miteny hoe ere niaraka tamiko zany fa tena ohatrany hoe zay ihany ary fanarahana io ary milazitsika hoe ny vitana Lacoste dia hoe vitana mahery antony dia zao
ny zaza torotoronina amin'ny taona lahamady io amin'ny oariny ratsy io azy satria mety misy zany zao ny fiarahan'ny andrina amin'ny mpanompo de rehefa diniantsika raha hoe manisa alamady tsika de misy volana sivy ary any amin'ny alakosy ny torotoronina tamin'ny alamady zany a de teraka alakosy azo atao ny manazava ary efa nisy fotoana ny resantsika an'izany a tamin'ny takalodinika mopatana tany aloha hoy aho hoe mamerina amitsika ihany a zany zao a ny tantara taloha mba ahafahantsika maminany ny fivoarana zany a ankehitriny hoe mbola misy ve zany am'izao fotoana zao a za tsy milaza hoe tanana saty tanana fa tsara no ahafantarantsika tamin'izany fotoana zany hoe mba ahafahany hoe rehefa misy matsy miarana ratsy rehefa miara mifo de lasa n'izay zany hoe madio zany sy matara de tonga zany hoe sambasamba satria fiandohany io a de sambasambaina ao moa zany sambasambaina hitatsika nampivarotra azy ankehitriny de miala lovy sambasamba zao nanao an'ity na misy kiraro vaovao na misy akanjo vaovao sambasambaina de afaly ianao am'izany satria zay ianao vanao azy voalohany fa ny fanao taloha de zao raha nao asina fanazava sy ravizava fanazava zany a ravikazo zany a azo zany a dia sy ravoravo a le vovoka fotsifotsy iny amin'ny rano mafana no androny ho an'ny vahoaka de fafirano natao de misy koa ny trodrano zava vaovao daholo a manomboka eo ny santarina ka sambasambaina ary rarina mba hitoy izany eo misy resaka rary eo ao anatin'izany a ohatra hoe ny fihinanana ny jakam-pandrono jaka zany le hena vonona amin'io a ka ao amin'ny lafiny anankiray zany hoe eo anao zany sambasamba mihinana zany tsy angamba rehefa hoe zay sambasamba tamin'ny fotoan'ity zao fa zava-dehibe io le sambasamba io a ary hitatsika azy ao anatin'ny hira protestante hoe sambasamba zanahary eo a misy fifamangina sy firarintsho samihafa ary fifanomezana de eo le misy hoe nofokena amin'ny tampihavanana averiko an'ilay fifamangina firarintsho fifanomezana zay taloha rehefa tonga ny taom-baovao de ampirisian'ny ray aman-dreniny amangy an'ireo ray aman-dreny be anadahany-dreny anabavin-dray rahavavin-dreny rahalany-dray sy ny havana reny mamangy rehefa tsy afaka izy de ny famangy mihitsy a de misy tolotra ifanomezana io any a Eropa any io le fifanomezana io de mbola zava-dehibe ankehitriny ary io moa zany a ao anatin'le hoe fihavanana io a voalazany rahazarzafy hoe io le fifanomezana io a ny voniny masondrina indrindra eo amin'ny firaintso zay hitatsika rehefa avy eo ny teny hoe alamady masina ny alamady ny voaloam-bola sady fiandohan'ny taona hitatsika tsara mihitsy zany fa fantatry ny olona hoe amin'ny fotoana io a dia amin'ny fiandohana io de ny volana no asinina avy hoe ny taona vao malagaso a dia mikasika ny taona manaraka amin'ny volana ka sambasambaina ny volana ny fomban'ny olona taloha de torahana amin'ny tain'omby de arahana hoe ataoko vo de miteraka ny alamady nasina de miteny hoe tsy ho disy ny alamady a io arivotratry ny taona am'izay de miraradraraka ny rary samihafa eto hoe aminareo resantsika ny rary rehefa eo fa ny tiako tenena am'izany dia nisy zany reo fombafomba ireo taloha zany hoe vatsym-pahalalana moa nataontsika satria hoe amin'ny lafiny anankiray ngamba ho ilaina ihany ny fahafantarana ny taloha mba hahafahantsika hoe aiza ho aiza zany zao ny endrika ka ny ahoana ny dindo misy an'izany a hitatsika eto angamba zany zao de ny hoe ny alamady moa zany zao a dia io a raha amin'ny calendrier amin'ny fizahan'andro malagasy de miovaova eo amin'ny asa moa fanao samihafa tam'izany hoe fotsiaritra zany hoe fotsiaritra zany de zao zany hoe misy karandrana mifady mihitsy ny olona aloha zany alohan'ny taom-baovao a alohan'ny fandrona na sakafo zany na be dehibe de nefa misy mangalatra kely fotsiaritra zany de eo zany a ahoana moa zany hoe fotsiaritra zany hoe mihinana zany hoe
tsy tena le zava-dehibe no atao zany fa na zany misy zavatra alohan'ny atao rehetra dia tsy arito io. Misy famangina tokantrano de reny le hoe tsisy kanikavoky efa voninahitra fanomezana de eo koa zany le tsikonina asa moa mbola misy manao tsikonina ankehitriny fa taloha ny tsikonina de tena fianaran'ny ankizy mitsikonokonona eo zany hoe rehefa na zany mamona koa mandatra za na zany le henany zaka fanodona iny de miezaka mahandro sakafo iny ankizy zava-dehibe amin'io de hoe ohatra mba manana tokantrano kely izy nefa ny zava-dehibe de hoe ampianarina ny ankizy hifamangy hifanome dia misakafo amin'io ka tsy momba ny arenany rina ohatra hoe ny olona rehetrarehetra flambeau sy ny fahafrano sy ny todrano ny fidiovana na ny filiovana amin'ny famonoana omby ka ireo zany no nentina taminareo teto mino fa isy fanontaniana rehefa avy eo fa nitahirin-kevitra niangako tamin'io ho an'izay mpikaroka dia ao amin'ny tantarany andrina ny fatany kale boky voalohany ao amin'ny firaketana ny teny sy fiteny malagasy ary lahatsoratra nataon'ny Rahajonina Suzanne ny fanondrona ao amin'ny revio iratra navoaka ny Stella-Rim dia ao koa ny tahiry manokany ny mpanoratra. Ny tiako lazaina zany de zao ny resaka momba ny taom-baovao tsika namerina anareo ny fomba ny taloha manahoana ny endriky ny taom-baovao ankehitriny hitatsika zany zao amin'izao fotoana zao fa tsy manaraka ny hoe alamady na fanodrona tsony fa manaraka ilay hoe taom-baovao grégoriana de hitatsika fa mialoha ny taom-baovao io de misy fiomanana de hitatsika lay ankehitriny hoe tsy mandromano na le réveillon izy ankehitriny be de be ny fianakaviana ny miaraka miaro tory miandry ny fahatongavany maraina ka eo anatiny eo zany sao de hoe miara mifo rehefa avy eo mbola misy zany zao fa ny fanontania ataotsika de hoe inona sisa tafajanona tamin'ireo fombafomba rehetra reo eto Antananarivo de misy ihany koa ireo lay any Ambohidrabiby ohatra misy le moa taom-baovao malagasy ny azy indray moa zany deo de tsy niala amady no tsy niala amady araka ny volana fa amin'ilay resaka bélier ary manodidina eo amin'ny volana mars avril foana nanaovany azy ary mbola mamerina an'le resaka hitatsika le hoe fidiovana isan-karazany eo izy saingy ohatra ny karazana vakodrazana sika le izy fa ny tanindinonao anatiny eo ny tokony tadiditsika de zao voalohany misy fidiovana avy amin'ny alalan'ny afo aloha fidiovana avy amin'ny alalan'ny rano fidiovana avy amin'ny alalan'ny rà zany hoe raha fesina zany zao de misy fiavaozana fanavaozana de misy fanomboana manomboka am'izay ny olona dia mieritreritra hoe misy fifamelana ka de tonga ny taom-baovao de mirary soa de mirary tsingeringerina ihany indray tatak'izay zany no miendrika aminareo ankehitriny mbola misy ve le fifanomezana io am'izao vanim-potoana zao moa zany zao de jorotsika zao tsy mifanaritsika amintsony fa avy amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera sisa ny miaona asa anao ahoana ny eorina any ny fifamangina mbola misy le fifamangina tena mifanatrika sa mijanona fotsiny am'izao karazana fanairana fotsiny zany fa de amino fa mbola ranjato ery rehefa avy eo ka de misorareo naharitra anareo ary miteny zany zao ry tafika anao ary soratra tompo Makasitraka anao zokonaly mitondra an'izay vatsim-pahalala voalohany amin'ity taona vaovao ity zao dia voatahiry teo eo ny teny hoe kasinga telo afo rano lio zay angamba efa misy mahalala nefa tsara mitondranao azy teto de lina ihany koa tsika aheno inona ny rary manomboka zao ihany koa zay anjarany ranjatoery ndray zany no mitondra azy omeko anao ny teny ranjatoery anaovanao azy. Dia misaotra mankasitraka amin'ny
fanomezana ny teny dia misaotra ny zokinala manao ny famelabelarana voalohany teo ary dia manantitra ny fiarabana antsika rehetra tsiraray avy izay mpanaraka an'izao takalo dinika mifatana izao izay voalohany amin'ity taona vaovao roa amby roapolo sy roa arivo ity ary amin'izany indrindra iverina fa tsy mahadiso ny manantitra ny fiarabana antsika rehetra nahatratra izany taona vaovao roa amby roapolo sy roa arivo izany. Fanaky amin'izany raha teo moa ny lohahevitra izay araisika eto dia ny hoe rary taom-baovao. Misy fifamenoana amin'izay nambara ny zokinala teo ny zavatra izay hoentiko ary somary hiditra lalindalina kokoa eo amin'ny lafy ny fomba amin'ity alivity. Asa raha azo zaraina tompoko ilay kevitra efa nalefana. Miarahaba zokoranjato ye ny fanalefana anazy. Ya, rary taom-baovao. Sao dia asika atao diaporamaly izy nanasina sa isaondry zany mba ho lehibe kokoa. Efa izy zao. Mbola tsy hitako le ranky zay. Rary taom-baovao. Dia horaisitsika ho famaritana amin'ny fizarana voalohany amin'izao famakavakatsika ny telo-hevitra izao ny atao hoe rary. Lafiny teny sy tantara no tena isoarety. Ny rary raha vantamina dia iram-bavaka fanao ny tolo amin'Andriamanitra, fangataham-pitahiana, fiarovana, fahasoavana sy ny sisa. Hiram-bavaka fanao ny tolo amin'Andriamanitra, mariako tsara izay ilay hoe amin'Andriamanitra izay. Tena zavatra voatokana izay. Raha manao zavatra misampy ny tolo dia hafa ny fomba ilazana izay. Fangataham-pitahiana, fiarovana, fahasoavana. Ohatra raisina eto mbola lavitra dia lavitra ny taom-baovao zany dia ny rary fanao ny vehivavy mandeha miatafika ary rehefa mandeha miatafika ny lehilahy. Mifamory eo amin'ny tokotany malalaka isa-maraina sy isan-kariva ny vehivavy mifanila trano. Mitodika any amin'izay misy ny tafika izy ireo amin'izany ary dia misy vehivavy iray venty. Dia toy izao ny zavatra teneniny ranony dia lazay ny anaran'ilay lehilahy any an-tany fiediana. Ranona no any dia mamaly ny rehetra ary rovinao ane izy Andriamanitra. Hiram-bavaka ny fisehoan'izany. Misy fihetsika iarahan'ny rehetra manao amin'izay fotoan'izay. Mitana hazo kely izay atondrony any amin'ny lafitany misy ny tafika. Dia mihintsaka mandroso sy miverina izy eo am-panaovan'izany ary mifampirisika sy mifaninetoka. Rary fanaon'ny vehivavy manambady manan-tafika izany. Dian'izay ireo tenim-pirariana fandre amin'ny taom-baovao fahiny dia vavaka ihany koa ny fangataham-pitahiana, fiarovana, fahasoavana. Idirantsika amin'izay ny amin'ny taom-baovao fahiny. Verina kely amin'ilay mazavay ny zokinala ny amin'ilay hoe mifandrona. Zay ny taom-baovao fahiny satria horesahako rehefa avy eo ihany koa ny fivoarana nateraka ny fandraisana amin'ny fivavahana kristianina taty aoriana.
raha ny famaritana miainga amin'ny lafiny ara-tantara ny fandrona dia fomba nentina nanamarika ny fiavozan'ny taona izany hoe ny fotoana izay nanaovana ho zava-dehibe ny fiavozan'ny aina sy ny fifampirariana soa areny hasina haja voninahitra eo amin'ny fiainana sy ny fahelana velona fiavozan'ny taona izany hoe fotoana ho amin'ny fifampirariana soa eo amin'ny fiainana sy ny fahelana velona. Misy fototra ara-tantara ny fandrona. Voalohany, fomba efa fahabolantany ny fandrona ary efa nisy talohan-dralambo izay nanjaka teo Ambohidrabiby tamin'ny 1795 hatramin'ny 1900 ary maneho tarazo vazimba notoizan'ny taranaka ny fandrina. Mariako fa tsy ny mpanjaka ralambo akory no nanorina ny fandrona fa ny zavatra lehibe nentin'ny ralambo dia nanaovana ny fandrona ho raharaha-mpanjakana ka nampifantoka azy tamin'ireto lafin-javatra roa reto dia ny mpanjaka izay mpamaritra ny fotoana amin'ny teny frantsay ny ilazana azy dia hoe maître du temps de l'univers andro ny fiainam-bahoaka izay ny mpanjaka izay ny lafiny voalohany ary ny lafiny faharoa dia ny fanjakana. Ary mariako fa eo amin'izay lafiny ara-tantara fototra ara-tantara izay dia ny fiavozan'ny ain'ny mpanjaka mariky ny fiavozan'ny fotoana eo amin'ilay tsinam-bola ny alamady no nanaovana ny fandrona izay ny navantsiky ralambo fiavozan'ny fotoana sy ny aina izay ny fototra le hoe andro nahaterahan-dralambo eo andro tsinan'ny alamady fanavozana lehibe nentin-dralambo zay teo amin'ny lafiny tantara. Mifanaraka amin'izany koa ny nanovana ny fandrona ho ny 20 novambra tamin'ny andro nanavalina fahatelo 20 novambra izay andro nahaterahana. Eo amin'ny lafiny kevitra politika, misy lafi-kevitra politika ao anatin'izay fandrona izay dia ny fampitombo-kasina sy fanohavana ny mpanjaka ary ny fitohizan'ny tarazo-piandianana dia ny fitohizan'ny taranaka-ndriana mandova fanjakana izany. Izay no mampifamatotra n'ilay fiavozan'ny aina ao amin'ny mpanjaka sy ilay fitohizan'ny tarazo-piandianana amin'ny taranaka ny mpanjaka amin'ireo mpandova fanjakana. Faharoa amin'ny lafiny politika tamin'izany fotoana izany dia natao hanamafiorina ihany koa ireo fomba natao hanamafiorina izany fampitombo-kasina sy fanohavana ny mpanjaka sy ny tarazo-piandianana izany ireo fomba mampanao rehetra no hajaina fantatra sy ny tanterahana tamin'ny fanaovana ny fandrona. Misy lafiny sembolika betsaka ao anatin'izany. Ary izay no idirantsika amin'ny fizarana fahatelo dia ny hoe ny hevitra fonosina rary tamin'ny fandrona fahiny. Somary singatsinganitra ireo fombafomba samihafa natao tamin'izany fotoana izany mampiorina n'ilay tenim-pirariana izay fitongatsika eto. Voalohany dia misy ny tamin'izany fotoana izany faharalambo sy ny talohan-dralambo satria averiko ihany fa efa tena fomba fahavazimba ny fandrona. Nohona eo zany aloha ny hoe mifatotra kolamena tena kolamena ara-baktena no resahana eto. Nohona eo ambaravarana ny kolamena tantazana amin'ny ravin'akondro ny rany ary entina eo amin'ny mpanjaka mipetraka eo avaram-patana raisiny amin'ny ankekely ny avy ka atentiny amin'ny hotandany ny handrona ny tenda-kely ny vavafo ary ny ho-tongotra. Ny faritra mafy sy malemy amin'ny tenan'ny olombelona ireo. Misy fanazavana izay entina eto. Voalohany, ny akolamena io io no toy ny solon'ny mpanjaka izay tsy folaka fanadinga ataony. Izany hoe ilay mpanjaka zany tsy maty. Zavatra faran'izay mahatahotra ny olona foana mantsy izany hoe fivadian-taona izany, izany fivadian-javatra izany. Tahaka ny ahoana moa ny manaisantsika amin'izany hoe ahatratra ny taona ho avy hoe ary rehefa tonga ilay raika amin'ny 30 Desambra dia fampiarahaba ny hoe arahaba nahatratra ny farany.
dia samy miandro amin'ny mpanantenana ny taona vaovao ndray zany hoe misy zavatra ohatrany mahatahotra ao ary io le tahotra io tsy inona fa tahotra n'le fahafatesana zay mariky ny fahatapahana ka eto dia ifadirana zay hatrany amin'ny andro ny vahavazimba mitoita ty am'ralamo sy ny tateorina ka io le akolame io zany no tahaka ny solon'ilay mpanjaka zay na ina ho folaka kanjo tsy zay misy fanampanazavana ihany koa eto am'ilay hoe ravin'akondro averenkely aloha le fafanazavana le hoe ravin'akondro zay misy dikany lehibe de lehibe teo amin'ny fisainana malagasy de ny hoe lay fahavelomana lay fahavokarana lay fitohizanaina arak'le hoe manao fahafatin'akondro ka maty mamela solof zany hoe tsy tapaka le fahavelomana zay lay hevitra lehibe ilafian'lay hoe fampiasana n'le hoe ravin'akondro eto mpanjaka mipetra teo avarapatana zany hoe toeram-panajana manana ny maizy azy manana ny hasina ary lay fampiasana ny hoe akikely avy dia midika fa io toejavatra zay lalovana io le vanim-potoana sarotra fivadian'ny taona io dia zavatra mahatahotra araky ny voalaza teo zavatra mampikavivy zavatra mampanana ary zay ny hevitra fonosiny le hoe ankikely avy ary voatolony eto dolo ny hoe ho tanana sy ho tongotra ny handrina ny vavafo ny tendakely dia lay zavatra mafy sy ny maleny sy ny saripady amin'ny tenany mpanjaka no raisina ao anatin'izany zany hoe lay mahaolombelona n'lay mpanjaka amin'ny lafiny rehetra zay no hevitra fonosiny eto dia toizantsika ary ny faharoa dia miantsona hoe mitendry ilo ny ilo dia menaka mangilo ilo no sidiana dia amin'ny menaky ny mbola vita sy ny omby malaza ny mbola vita moa sy ny omby malaza dia omby manokana izay vonoina amin'ny andro ny fandrona ary notanela sy natao mialo taona izany menaky zany ary nitehirizina mba ampiasay isam-pandrona dia ahositra ny tapondroan'ny mpanjaka io ary miteny ny mpanjaka mbe fotoan'izay hoe ho masina ne aho ary dia miredina ny rehetra hoe ho masina ne ianao hifanantitra amin'ny ambany lanitra mifantoka eo amin'ny mpanjaka ny resaka eto hasina mpanjaka ny ambany lanitra manasina ny mpanjaka ny hevitry hoe ho masina ne aho dia hanana hery miavaka sy mihoatra noho ny ambany lanitra ahafahana mitondra ny fanjakana hery miavaka sy mihoatra ny ambany lanitra ahafahana mitondra ny fanjakana io hery io araky ny finoana ny enti-paharazana malagasy dia hery avy amin'ny razana zany hoe antony isin'ny mpanjaka zay no antony hitany san'ny mpanjaka ny anaran'ireo mpanjaka nanjaka taloha ary efa miambo raha mamaritsika ohatra amin'ny kabarina andrina tahaka ny ranavalina voalohany ohatra dia tanisaina eo hatrany amin'ny andrendelimasina tanisaina eo hatramin'ny andrenampomerina sy radama voalohany reny zany ilay razana zay notombiasana ary nandraisana ny aina zay nentiny ilay tarazo mpiandrianana fa io lay hasina io to dia avy amin'ny vahoaka hevitry ny hoe manasina andrina avy amin'ny vahoaka ilay hasina ary avy amin'ny tany sy ny lanitra koa io hasina io avy amin'ny sampy io hasina io avy amin'ny nahary araka ny teny renam-pomerina hoe fon'Andriamanitra ho ahy ny tany sy ny fanjakana teny pirariana fanao tamin'ny andro ny fandrona fahilany koa izay hoe ho masina ne ao ho masina ne ianao araky ny voalaza teo fizatsika trany zavatra fahatelo dia ny hoe mandro rano ty zany dia ho an'ny mpanjaka manokana dia tena mandro ara-baky teny mihitsy no resahana eto marina aloha fa tsy dia hoe isa-taona akory vao mandro ny andriny tsy zany akory ary tsy hoe isa-taona koa vao mandro ny olona nisy any aloha tamin'ny fotoanandro tany aloha hoe tsy dia lavirary ny fahadiovana sy ny sisa kanefa dia
ara-bakiteny tena hoe mandro any resahana eto amin'ilay mitehiko alina eo amin'ny akatoky ny taona vaovao raha ny tao anaty rova manokana ny raisitsika tany amin'ny androna mpanjaka teo aloha zany dia miditra isan-drazana sy isan-poko ny olona ny hoe isan-drazana sy isan-poko moa zany isan-drazana zany dia ao ny zanak'andriana ao ny zava-marolahy ao ny Andriamasina valina ny andretokopindrindra ny endreny ambonin'olona sy ny toyany zany ny isan-poko indray dia ny hoe mandeha ny ry zareo avaradrano mandeha ny ambody-rano ny marivatana ny vonozongo ny vakinakaratra sy ny reny zany le hoe isan-poko ialoavany mozisianina zany hoe mipitsoka mozika sy ny hazo lahy dia lesana pongo zany ary ny mpiantsa misy antsa tena mahafinaritra tokoa atao amin'izany dia manasina indrindra ny isan-pokony zany hoe manolotra ny vola tsy vaky sady manonona nylay hoe ho masina ny ianao dia ny fahatelo dia mandro eo amin'ny efitra ny fefena jaky eo anjoro firarazana ny mpanjaka ao amin'ny lapan'ny manjaka miada ny resahany io raha ny taty amin'ny fotoanandro ny mpanjaka taty olombeny dia miteny izy manao hoe ho masina ny ary dia apoaka ny tafongo avy eo fafazan-drano ny ao an-dapo ary dia manoatra ratom-pandriana ny rehetra dia mitsodrano ny mpanjaka arahina teny-pirariana avokoa zany rehetra zany mitsodrano moa dia zavatra mbola matanjaka mihoatra no ny firarontsoara araka izany zany hoe ilay hasina ao amin'ny mpanjaka dia lasa miampita ihany koa any amin'ny zay rehetra manodidina azy ary ho firariana lehibe ho azy zany ho an'ny tsirairay eo amin'izany eo amin'izany akatoky ny taona izany ny resantsika manaraka indray zao dia ny hoe ny misaotra omby misaotra omby dia amin'ilay andro voalohany amin'ny taona zay miavao zany hoe ilay taona andro voalohany ny taona vaovao zany eo ny famonoana omby volavita sy ny omby malaza omby volavita sy ny omby malaza moa dia omby manana endrika manokana volony manokana zany ary natokana ho amina fotoana lehibe tahaka amin'itony hoe fandroana itony eo ilay manasina andrina mitoetrany izay ataony ahamasina anao fomba fiteny zany eo amin'ny fanatanterahana zany misaotra omby zany mamaly ny mpanjaka ahamasina entina eo amin'ny mpanjaka ny tendro ny tafon'omby nosolahana ka le lafiny ary dia araha iny teny manao hoe ho arivotra aty ny taona mitsingeringerina le ao Andriamanitra andrenanahary teny pirariana hafa indray io amin'ny fotoana ny fandrona azavaina kely ny hoe arivotra aty ny taona dia milaza fahafenona milaza fahabetsahana milaza fahampoana amin'ny zavatra irina zay no hevitry ny hoe arivo traty ny taona rehefa tena avadibadika ny fomba fiteny sy ny fomba mampanao ary ireo lafisaina ny taolo ahita miaiteny sy ny zavatra samihafa zavatra faharoa zavatra manaraka ny marimarina toy dia ny antsoina hoe mitorabolana ny mitorabolana dia ny fomba fanaova ny somarina tsidiky zokindaly teo ihany dia torahana amin'ny taimboraka ny volavolaina ny volana arahina fisambasambana ilay taimboraka resahana eto dia ilay fakofako avy ao anatin'le roroan'ny omby na ny atin'ny omby zany dia iny ny volavolaina tahaka ny baolina kely dia samy maka tsirairay avy dia mitoraka ny tsirairay ary samy miteny manao hoe tsy ho diso anao ry alahamady zany hoe ahatratra ny taona ny dikan'izay fa sanatrin'izany ho faty alohan'izay ary eto dia mariako fa misy le fomba fiteny manao hoe raha fotsy be maty andronandrona ka sady tsy enina ny eto no tsy enina ny any ambondrombe fomba malagasy fahiny mantsy araka ny didim-pandrona raha teo dia ny hoe ny olona maty eo akaikikaiky amin'ny andro fandrona eo dia tsy mba azo nytomanina akory tsy azo anaovana fombafomba fa dia alevina nilitra ary dia tsy misy pahalala akory ka sady tsy voakarakara loatra ty amin'ny fiarahamonina ty an-tany zany no mampisalasala ny zareo any ambondrombe koa ny andraisana azy satria tonga alohan'ny fotoana araka ny mety ho fitenenana azy dia ho arivotra aty ny taona amin'izay dia hitsingeringerina toy izao isan-taona izay menakavy
mangataka Andriamanitra sy izay tany masina olena sy ny masoandro sy ny volana sy ny lanitra loloavina sy izay Andriamanitra nanao ny tongotra matanana sy nanamboatra izao rehetra izao ka mitalao aminao Andriamanitra mba ho ela velona. Izay le fiavozan'ny aina mampiditra an-tsehatra ny roheverina ho manana hery rehetra ahafahana manatanteraka amin'izany. Voatanisy eo Andriamanitra, voatanisy eo ny masoandro, voatanisy eo ny tany omenana, voatanisy eo ny lanitra sy ny sisa. Izay verina fa ireny rehetra miantoka n'ilay ela velona, mba tsy ho diso, mba tsy hisaraka menakavy, mba ho mamy-hoditra. Misy fiarahamonina ao anatin'izay, mba ho marifary, misy taranaka ifampitroizana ao anatin'izay. Raha zazavavy dia manambady izay manan-karena, firariana zany dia ny rahalahy amin'ny vavy dia hotahian'Andriamanitra sy ny razana. Teny mpirariana tamin'ny andron'ny fandroana ihany koa zany. Ny anoidantsika azy dia ny antsoina hoe tatao. Ny tatao dia fihinanana ny vary sosoa na handrona tamin'ny ronono ary ny laofan-tantely venireny sy trafikenana tono avy amin'ny ombony saorana. Ny ronono eo amin'ny fotoanan'ny fandroana no nantsoina hoe rano antsakan-dehilahy satria ny lehilahy no mitery omby ary dia io le antsoina hoe rano antsakain-dehilahy. Vary sosoa na handrona tamin'ny ronono io le atao hoe vary amin'ny ronono, zany hoe ny ronono natao solony ny rano na handrona ny ronono ary dia nilaofana tantely velonireny sy trafikenana tono. Hitantsika eto zava-dehibe ilay hoe tantely velonireny, izany hoe mbola taratra ilay fiavozan'ny aina, tsy fahatapahany taranaka izany. Mihinana ny mpanjaka ary manao toy izany koa ny rehetra. Alohan'ny hinanana azy dia akarina eo an-tampon-doha ny vilia misy ny vary sosoa ary sambasambaina hoe ho arivotra hatry ny taonany tsy hisara menakavy. Izay le teny hoe arivotra hatry ny taona tsy misara menakavy, le tsy misara menakavy io zany dia tena zavatra lehibe amin'ny malagasy tokoa amin'ilay hoe fiombolana aina eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny ankohonana, velona ray trano, maty iray fasana. Teny mpirariana misy hevitra lalina dia lalina ao anatin'izay. Ny toeny manaraka dia ny antsoina hoe tonom-bilany. Rehefa voarasa ny omby dia androina amin'ny vilany be ny tsinainy, tsy ilay vilany be akory ny be tsinainy fa misy latsaka kely eo. Rehefa voarasa ny omby dia androina amin'ny vilany be ny tsinainy, ny roroany, ny vorovorony, ny atiny, ny rankena sy ny sisa. Zany hoe taovan'ny omby amin'ny ankapobeny zany. Rehefa masaka iny dia raha mihinana hialoava ny fisampasambanana indray hoe teny mpirariana hafa ndraiky dia hoe sambasamba Andriamanitra Andriananahary ho arivotra hatry ny taonany izahay ahatrara antitra-ndrina tsy hisara menakavy ho tratry ny taona mitsingeringerinina ho arivotra hatry ny taona. Verina foana izay le teny mpirariana izay ary fototra ngezavy ao anatin'izay le hoe fiavozan'ny aina ao amin'ny ahatongavana amin'ilay hoe fahelana velona. Mifototra eo amin'ny mpanjaka izany rehetra izany. Toizantsika amin'ny hoe misafy rano. Rano mafana no resahana eto ary rano mafanaina izy io dia nasiana ravoravo vovotany miloko somary volony ny hoe ravoravo ary nasiana fanazava ihany koa. Fombafomba daholo zany ary tsy ilay rano fotsiny aza nasiana zany ravoravo zany fa dia natetina ny androna koa zany ary dia natetina ny tatom-baravarana koa zany tamin'ny fotoan'andro ary avy amin'izany mahatonga n'ilay fitenenana hoe miravoravo izay midika hoe mifalifaly na mikorana. Ary tsy eto Merina ihany nanao zany fa any amin'ny faritra hafa ihany koa. Amin'ny fotoana andron'ny mpanjaka no anaovana isan-tokantrano ny misafy rano. Izy ity mantsy dia tena fomba-bahoaka ity ilay hoe misafy rano ity. Rehefa amin'ny fotoana izay andron'ny mpanjaka dia amin'ny fotoana iny ny vahoaka isan-tokantrano dia misafy rano. Samy mandray kely avy amin'ilay rano ny tsirairay ary mampiakatra azy eo andohany ary misambasamba hoe miverina indray le teny mpirariana. Sambasamba Andriamanitra Andriananahary ho arivotra hatry ny taona tsy hisara menakavy mba aleo ahalasa, mba ahazo vola, ahazo arena, mba ho tratrantitra. Dia tsara fa misy zavatra telo lehibe ao dia ny hoe voalohany ilay fahelana velona. Fa ao anatin'izay fahelana velona izay
dia eo la hoe fahasoavana eo amin'ny fiainana dia ny ahazo vola mikarena ary indrindra ho tronon-kavana mandrakariva izany hoe tsy misara menakavy ny havana ny fianakaviana izay mampijoro ny maizy azy ny olona anankiray teo amin'ny fiarahamonina malagasy ary mbola hitantsika io amin'ilay fiteny hoe raha misy zaza manao adalàna na olona manao adalàna dia hoe fa janakizy iny fianakaviana izy iny fikambanana inona ny misy enyreny io le mahatonga n'ilay fitenenana hoe omba laharatsianaka ka ny rainy ny voatry ny vola tena foto-pisainana nentim-paharazana malagasy izany. Ny zavatra manaraka dia ny antsoina hoe vody akoho, fandorana vody akoho, fen'akoho ary ny jaka. Ny arivan'ny andro androno izay anaovana ny safotrano ihany koa no mamono akoho amam-borona ny mpianakavy io le nambarany zokinala hoe manao fitiaraka. Ny tena fototra nahatonga an'izany mantsy dia didim-panjakana fahiny hoe tsy azo atao ny mandatsa-dra indrindra ho amin'ny biby mandeha tompon-drefaka tsy azo atao fa fady ny mandatsa-dra amin'ny andro akatoky ny fandrona ary izay no tsy ariky ny olona ny tsy hamono biby ilaofana amin'ilay andro fety dia nivoanandenam-polomerina izy io tatorina dia lasa misy ny antsoina hoe mahazo mamono biby tongodroa ny vahoaka satria tena tsy arika mihitsy ny tsy hanao an'izany dia izay no mahatonga an'ilay hoe akoho amam-borona no vonoina ary dia omena ny ray aman-dreny ny vody akoho amin'ny maraina ny andro voalohany ny taona ny hevitra izany dia ny hoe firariana azy ireo ny tombo asina trano ary izay no sary aseho an'ilay tsingim-body akoho in'ilay matsokotsoko iny izay taraky ny fitomboana hasina eo amin'ny olona izay ilay firariana ka ho elavelona sy ho voky andro tokoa izany hoe ho tratra amparana ary manolotra ny fen'akoho ny ray aman-dreny ny hevitra izany dia hoe mba ho ambinina n'izay ataony sy alehny rehetra ny zanaka mbola hamory arena ary dia mba ho tratra amparany ihany koa ho tratrantitra tahaka ny izy ray aman-dreny izay tololana n'ilay vody akoho teo. Ny jaka indray efa somary nyresahany zokinala teo ny jaka fizana ilay fafana. Ny jaka indray dia hena avy amin'ny omby maranitra. Ny omby maranitra dia tsy inona fa ny omby izay zarain'ny mpanjaka ho an'ny vahoaka amin'io le fotoana ny fandrona io ary izay no atao hoe jaka na enam-pandrona. Tamin'ny ankapobeny dia tsy zavatra betsaka ny jaka satria voafetra ihany na dia betsaka aza ny omby omen'ny mpanjaka dia tsy dia ahenika ny rehetra akory izany ary ny fomba fanao tamin'izy io aza fahiny dia misamborona ary dia samy miezaka mahazo ny anjarany eny ny tsiraray avy ary dia nifandritahana tokoa izany omby maranitra izany. Omby mifahy io akarin'ny mpanjaka avy any amin'ny toeram-piompiana na ny kijalany ihany. Tamin'ny ankapobeny ozy dia tsy zavatra betsaka ny jaka fa mazana aza dia kely dia kely ihany araka ny fitenenana hoe raha jaka dia jaka tokoa izany io dia tena kely izany. Amin'ny fotoana io dia mifanasa ny mpihavana hijaka mifanasa na mifanatitra ena rehefa tsy mahavita an'izay na tonga ilay fitenenana hoe nofokena amin'ny tampihavanana satria dia kely izy io ary tohizan-kena izay naterina ny amin'ny havana izay ilay hoe mijaka fa mety aterina fa tsy midikan'izay dia ny hoe tsy hanadonoana ny havana no zava-dehibe na kely aza voaray na kely aza mindraisina dia zava-dehibe zay satria tsy nanadino ny havana ary ny fihavanana zavatra lehibe teo amin'ny malagasy. Teny pirariana fanao tamin'ny fijakana tamin'izany fotoana izany hoe ho ela velona mitanjaka ny isika menakavy. Ny mpiarabelona izany no resahana eto. Mpiarabelona, piraimonina, mpihavana ho ela velona mitanjaka ny isika menakavy. Misy fanamariana izay atao eto izantsika amin'ny fapana manaraka. Marika sy antoko ny alavorary ny firariana ho an'ny mpanjaka ny fanankinana ny raha samihafa amin'ny antsoina hoe velon-dray aman-dreny. Ny velon-dray aman-dreny dia sokajin'olona manokana mihitsy mpikarakara ny zavatra andriana tamin'ny fotoanandro. Ao aloha izany ny Andrenitondry dia tsy hafa akory fa ny zanaka andeha Maneran-tany rahalahana andeha Manera io. Andrenitondra mantsy dia ovavavo ny reniny
ary Andriamanantany ny ray izay andriny ka araka ny fomba tany tamin'ny fotoanandro dia tsy mahazo mitondra fanjakana ny taranaka andeha mitondra tamin'izany fotoan'izany satria manila ova izy saingy nanana anjara betsaka kosa izy dia ny amin'ity le hoe velony ray aman-dreny mpikarakara ny zavatra andrina ity nantsoina koa hoe talasora ny taranaka andeha mitondra eo koa ny taranaka andreha mpanenitra na andrem-penitra avy any akaraka izay nanampy betsaka ny mpanjaka teo aloha isan'izany andrena mpimerina tamin'ny famborina ny fanjakana ary taranaka andreha terokana na nantsoina koa hoe anteroka zareo ambo manarina sy ny manodidina izany izay nambara ihany koa hoe mpitsitsika andrina taranaka izay teo anala-masina fahiny tamin'ny fotoanandro ary ny farany dia ny antsoina hoe zafin'Andriamamilaza na ny zafimamy sy ny zanaka Andrianato amin'iny avaraka tsinana ny merina ireo zany ilay mpikarakara ny zavatra andrina io le hoe velony ray aman-dreny io tena hevitra lehibe mihitsy satria tena sirarilany hoe fitohizan'ny tarazo sy ny aina ary na dia efa hoe tsy manany ray aman-dreny azy ireo olona ireo dia tondroina amin'izany hoe velony ray aman-dreny izany foana satria teny pirariana amin'ny fanatanterahany-javatra izany amizatsika azy dia ny fizarana faefatra mamarana azy ity dia ny hoe ny fiovana mety ny fivavahana kristianina tany am-piandohana teto Madagasikara dia tsy mbola tafiditra teo amin'ny fahazaran-piaina ny malagasy ny mankalaza ny taom-baovao ray janoary tany am-piandohana ny misionera ny nanao zany tahaka ny fanaony tany aminy fa isika ohatra zao ny David Jones tamin'ny ray janoary 2019 dia i David Jones irery nanao taom-baovao tao tokantrano tany Tomasina antony ny fanao tapa-bolana nahafatesany ny zanany sy ny vadiny ary dia izy irery mbola narary teo am-pandriana koa izy tamin'ny fotoana io no nanao taom-baovao tamin'izany fotoan'izany misy zavatra manaraka dia ny hoe fomba nanamarihana ny taom-baovao araka ny fomba kristianina satria orindriny zany dia lasa mianiditra tsy kelikely teo amin'ny fahazaran'ny malagasy ny fampiasana ny fomba kristianina teo amin'ny fanamarihana ny taom-baovao mbola mifanohy kely ihany amin'ilay nataon'i David Jones teo ray janoary 2020 faharadama voalohany zany dia ny fanaovana batisa natrehiny malagasy no nanamarika amin'izy io ary heverina hoe anisan'ny fisantarana ny fomba kristianina izany natao batisa tamin'io i John Davida kely izay zanaky David Griffiths izay tonga nanampy amin'ny David Jones narahany Jeffrey Chick sy ny hafa taty aoriana David Jones nanao batisa azy nanatrika izany olo-mpanjakana ambony dia Ralala izay avan-dradama ihany lehibe ny andriamaventy tamin'ny fotoana io dia nasainy zareo misionera radama saingy adiny radama ilay fotoana fa loazany taingitra valy tany mahazo arivo ary dia nanao fialan-tsiny radama tamin'ny misionera hoe tena ilana-tsiny fa tsy tsaroko fa dia hitandray amin'ny manaraka ankoatran'izay dia teo koa ny frantsay mpanao tao zavatra radama le gros fantatsika moa hoe nanao ny tranovolo zany ary ireo zatovy malagasy mpianatry ny misionera dia ireo lay nantsona tafiana hoe 12 lay voaloham-bokatry ny sekolo misionera tao besakana izany ka mitoy ihany sika aty amin'ny ray janoary aty amin'ny telopolo sy valonjato sy arivo farana valina voalohany zany dia fampompo vavahana tany am-piangonana indray no nanamarika izany taona vaovao izany dia ny fiangonana resaha mety moa tsy tena hoe mbola trano fiangonana arak'izay mety hoendrika ahafantarantsika azy sy ahitantsika avy ankehitriny fa dia trano tsotra ny trano misionera ihany matetika no natao fiangonana na tranon'olona tsotra ary dia hipok'olona tokoa ny trano misionera sy kristianina malagasy maro no nanatrika izany mivelatra ihany izany fomba fanao kristianina izany izatsika fiaraha-mivavaka amin'ny mpanjaka izay natao tao anaty rovan'indray farana valina faharoa no misy tamin'ny ray janoary 2020 ary fantatsika moa farana valina faharoa dia ilay mpanjaka vavy izay misafidy ny fivavahana kristianina protestanta ho fivavaham-panjakana
ka nanomboka teo dia tena lasa raharaha-mpanjakana ny raharaha-mpiangonana protestanta. Mitandrina Andrembelo izay mpitoroteny tao amin'ny fiangonana tamin'izany fotoana zany ary anisan'ny kristianina izay niarika ny fanenjehana tamin'ny fotoanandrony mitandrina Andrembelo. Ary niantsoana olona ambony rehetra sy ny ambalilanitra zany fampom-pivavahana zany. Eto dia mariako fa io taona 1920 dia taona nanomboana valina faharoa nanorina ny tranovato fiangonana tranovato anaty roa ka talohan'ny navitany taty amin'ny avrily 1920 dia tao manampy soa no mivavahana tamin'izany fotoana zany lapa eo atsinanany manjaka-miadana. Zavatra manaraka dia hoe nanaovan'ny mpanjaka fanasana amin'ny pitro ao anaty rova rehefa taom-baovao tahaka izany. Indraindray moa tsy dia tena hoe manitsaka ny 2 janoary zany fa somary milana kely. Farana valina faharoa ihany zao dia nefika janoary 2020 sy natao teny mahazo arivo farana valina fahatelo ny teny janoary vita amin'ny 2020 izany fanamariana ny fifaliana firavavona no taom-baovao zany izay nialoavana vavaka nataon'ny mpitandrina hatrany. Sakafo amin'ny pitoloha no natao tamin'ireny. Ary dia eto dia mariana fa nateo zany fandraisana ny fivavahana kristianina dia mbola nitoy hatrany ny fankalazana ny mpandrona saingy maro ny zavatra efa niova. Anankiray amin'izany ohatra ny hoe talohan'ny ranavalina faharoa dia ilay trafiken'omby omby amin'ny saorana iny no tonga dia lehilahy fa taty amin'ny andro ranavalina faharoa sy fahatelo dia tsy maintsy natono aloha izany trafikena izay nomena izany vao nohany ary ny sisa tsy laniny dia midorana natao lavenina. Fehiny ary tompoko amarana anazy. Voalohany dia fangatahana amin'Andriamanitra ny ampaharitra ny aina, izany hoe ny fahavelomana sy fananataranaka, ny hitom-bokasina, ahen'ny pahasoavana izany hoe ny arena, aja sy voninahitra, ny fototry ny tenim-pirariana amin'ny fotoam-pihavozan'ny taona na tamin'ny fandroana fahiny na amin'ny taom-baovao taty-aoriana sy ny mandraka ankehitriny. Ary ny farany dia ny hoe nentina nampisongadina izany ireo fombafomba natao sy ireo marika hita maso samihafa nampiarahana taminy. Izay ary masaka tompoko lasy tompoko vavy voaloatra ho antsika dia mirary ny fiain'Andriamanitra ny lava velona ary hoeny voninahitra sy aja nitoto vola amin'ny karena mandrakariva. Misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy. Makasitraka indrindra fanjatoery amin'izay vatsy matevina dia matevina nentinao ary be dia be ny vaovao satria tsy mpanao tantara dolidolo ny olona eto kanefa dia soa fa misy anao mampatsiahy zany rehetrarehetra zany. Endrika rehetrarehetra teo ny antony irariana sy ny fomba irariana ihany koa zay angamba mbola tonga mandrakaritriny na efa adimy ihany koa. Eo koa nefa ny fomba fanao amin'izao fotoana izao mety ho misy ny vesatry ny fivavahana, vesatry ny fifanakalozana sy ny fiaroarona amin'ny vahoaka maneran-tany dia manova ihany koa ny fanaontsika malagasy ka tonga amin'ny fotoana ifanakalozantsika izao hitondrany tsirairay avy izay fanamariana sy zavatra eno sy zavatra nataony ka dia misokatra ho an'ny rehetra ny teny mba ahafahana azotsika tombony betsaka amin'ity takalo-dinika an'io alahady ity. Eny ary fa dia omena anareo ny teny imamy Kanada ve mitehaka sa mandray angataka teny? Sady mitehaka ny mangataka teny no mikopakopaka. Vao mandray fiterenana sy mifankahita aminareo rehetra. Nareo zany no toa dia andafiny rano avy aty aminay aty Kanada aty fa dia mirary taom-baovao ary soavin'Andriamanitra hatrany ahita ny andro rehetra mitsingerina ho lava aina mandritry ny fotoana maro. Dia hozy izy moa tafika teo hatramin'ny fahavolana ny fivabanaka dia nanavoatra ny teny an'izay ahako. Ny sady fanamariana moa zany no fahavanako amin'ny fanontaniana ilay zavatra tiako lazaina. Zokinalo moa zany teo tamin'ny nanao ny famelabelavana nataony dia misy teny foana teo mbola misy ve zany asa izay hivavahana. Verimberiny izay zavatra izay. Ny tombotsoanay eto Kanada dia ny fisiany olona mpiavy avy amin'ny toerana sy firenena isan-karazany. Amin'izao taom-baovao dia betsaka ny fankalazana miseho
ao zany no efa fantatsika zany ny taombaovao sinoa efa ho avy amin'ny volana febroary, misy ny ataoko hoe kwanza eto izay ho an'zareo karazany afrikana na avy any atsimo amin'ny tany Karaiba, misy koa ny Hanuka, ny jiosy. Zany zany no sisa zany misy ny doaly moa zany ny indianina sik izay mbola ho avy. Ao anatin'izay zany ny fanontaniana mipetraka maha-malagasy atsika ny zavatra ohatrany hoe eny dia ohatrany hoe hijanona ho tantara fotsiny ve ny zavatra eny teo, sa mba hisy famelomana azy, tsy hoe any aoriana fa atsoatsy angamba ny tiako lazay, mba ho na ho anay aty ivelany aza, indrindrindrina ho an'ny Kanada ny tiako tenena eto dia misy mipetraka indrindra ny atao hoe tsy azoko izay ilazana azy fa identité. Ho an'ny raha mandrefo ohatra fotsiny zao ho an'ny zanako hoe zavatra nolazaiko hoe dia nampianarana azy tany ampianarana. Fantatry ny olona rehetra hoe avy aiza ianao, tsy misy any kanadianina zany, tsy zavatra fonona tateo aoriana na atao olona kanadianina. Fa ny tompon-tany teto zany dia araka ny fantatra avy eo dia aveo atao hoe indigène angamba filaza eto na povo izay fitenenanareo anazy amin'izany. Ka samy mitazona ny fiaviany daholo ny olona. Ary anisan'izany zavatra izany ny zava-dehibe amin'ny eto Kanada satria tsy misy le hoe inona kanadiana tsy tavaraky ny gaulois daholo koa ny eto fa hoe Frantsa angamba no lazaiko tamin'izany andro zany. Ka ny fanontaniako ho an'ny petraka dia hoe misy ve ny mba azo amelomana an'izay zavatra ny tany saina rehetra izay indrindra mombana ny taom-baovao fotsiny aza, fa tsy hoe hijanona ho tantara na dinika takalo amorom-paritana foana ho an'ny taranaka ho any aoriana. Saotra tompoko. Fanontaniana voalohany izay. Misy manaraka ve raha ohatra ka tambatra fantina mba ahafahan'ny rehetra mifanakalo ny voalohany ary hitondrany ny mpisoronafy ny heviny raha ohatra ka izy vita ny antsika. Misy fanantenana hafa ve tompoko manaraka ny fandraisana teny. Mangataka teny kely Miarabaso. rehetra misaotra indrindra na nomeny teny. Mankasitraka indrindra tompoko amin'ny filakevitra nentinareo zoky mirahalahy fahalalana amin'ny mba fantapantatra ihany tamin'ny namaky boky kanefa izao hafa mihitsy hoe misy mitantara amin'ny tena mivantany ireny zavatra taloha ireny ohatrany hoe miverina miaina azy indray ary tena manohana ny tenin'ny zoky filomamy teo azafady indrindra amin'ny hoe ahoana ny fomba hameloma maso ireny zavatra ireny. Fanampin'izay tompoko manana fanontaniana kely amin'ny hoe le rano asiana ravoravo. Manitikitika tompoko hoe inona moa le ravoravo. Dia teny anankiray koa mba tsy fantatry ny hoe azolahy sy inona moa le anarany anankiray mosena sy azolahy. Izay tompoko ny fanontaniako dia mankasitraka indrindra. Ray ny fanontaniany Arso, mbola misy manana fanamariana aveo tompoko Roland, zafady dia rehefa aveo dia lona Rajanarivelo avy any Kanada. Roland? Miarabatsika tompoko, misaotra indrindra manome teny. Ny fanontaniana manetikitika ny saina dia lasa fampiasa ohatrany hoe ampiasaina gabora rehefa na hoe galvaudé, le fiteny hoe asaramanitra. Lazain'ny olona fa asaramanitra na ny taom-baovao na ny fetim-pirenena ka ahoana moa ny hevitry Ranjatoery amin'izay ary inona ny tena tokony ampiasana an'ilay hoe asaramanitra. Misaotra tompoko. Tsy ianao nga izy teo? Eny ka, eny fa lona Rajanarivelo. Misaotra tompoko manome teny anatitra ny fiarabanantsika rehetra. Fanoizako le tenin'ny filomamy teo angamba ny hevitra anareo le izy. Le fanoizana n'le fomba taloha aty ivelany na any Madagasikara dia ataoko angamba fa fiaraha-miasan'ny rehetra. Izany hoe ohatra izay eto Kanada dia anjaranay ny etsiketsika manao azy dia areo fohy be ny manampy anay amin'ny fanaovana an'izay. Izay aloha izay ny hevitry fanontaniana faharoa. Nisy teo ohatra nafinaritra ka tiako raisina fiteny nataon'ny zoky Ranjato.
raha fotsy be maty andro fandroana tsy voaraiko ny toeny sady maninona no tsy voaray any ambondrobe raha iny dia le faharoa koa ombalahy ratsy anaka ka ny ray no mba mahafinaritra azy izy dia mba tiako raisina azafady indrindra sotra tompoko Sotranao. Tazana raha ohatra mbola misy mahana fanamariana ve tompoko na fanontaniana irosotsika avy hatrany amin'ny Charles-Émile mafana ve any Côte d'Ivoire. Sotra indrindra tompoko Maneran-tany. Miala tsiny fa tsy naharaka tsara le tapany voalohany zay izao fa ny tapany faharoa zany tena henoko ary eo no ametraka fanontaniana. Misaotra indrindra ny mpisorona mitondra ireo fanazavana ary mazava tokoa ny andinindininy rehetra momba ny fandroana. Ny fanontaniako ary koa ny nampisongadina ny atao hoe rary amin'izany trangan-javatra nisy teo amin'ny hampanjaka izany. Ny fanontaniako izany dia hoe move asinareo raha nanaraka satria amin'izao fotoana izao mandeha amin'ny gazety, mandeha amin'ny haino aman-jery rehetra ny adihevitra be amin'io taom-baovao malagasy zay avy amin'ny fandroana ihany. Ny fanontaniako izany raha hevitry ny mpisoronafo ary ny hevitry ny mpahay tantara mbola ilaina ve izany zavatra izany amin'izao androntsika izao, amin'izao andro izay natsidika ao ihany momba ny fivavahana atao aoriana ny fahatongavan'ny fivavahana kristianina. Ka izay ny fanontaniako voalohany. Ny faharoa dia momba ny fanazavana teo izany dia tarazo avy amin'ny vazimby izy io. Ny fanontaniako dia hoe azo hitarafana ve izany fa ireo izay nataontsika hoe malagasy voalohany nisy tao amintsika izay ataontsika hoe razambetsika mihitsy izany dia ireo vazimby ireo dia efa nanana antanatohatra ohatran'ny fahampanjaka ka nisy izany fandroana izany teo amin'ny fombafombany. Misaotra indrindra tompoko. Sotrany Charles-Émile amin'izay fanontaniana izay sy ny fanamariana angamba ampy hoentina hitondrana valiny ve zay sa misy mahana fanamariana momban'izay ny mpanaraka ny takalo-dinika tompoko. Maromaro moa le fanontaniana ka afahako miomana kely satria maromaro le mety famiko sao dia marako lazay aloha izokonany dia avao mity. Misaotra indrindra anareo le nanao fanontaniana maromaro teo. Eto izay aty antoerana aty dia mieritreritra hoe mitovy an'ilay fanontaniana teo hoe reny fomba taloha reny ve ilaina fotsiny ve mahafantatra azy sa mety azo velomina indray ary manahoana ny endrika isehoany ankehitriny ka reny mantsy endrika ivelany daholo. Ary raha endrika ivelany dia ny fomba mampahendrena dia zao misy ny endrika ivelany fa misy ny lafika. Ka le lafika zany hoe le nitanisainy ranjato teo le firahiny isan-karazany teo ahoana ny fomba anehoana zany ankehitriny raha izay. Tiako marihana kely aloha fa ny dikany teny hoe anjoro firarazana, tsy hoe fivavahana amin'ny razana akory fa hoe eo ny toerana firariana. Zay aloha ny lafiny zay, anjoro firarazana. Zany hoe misy toerana firariana mihitsy. Voalaza ihany koa teo an-tokotany be sy namany alohany amin'ny lafiny maro. Isika koa raha ohatra ka manoratra ankehitriny dia manao ho ambinin-drary. Zany be dia be ho ambinin-drary. Ka ahoana ny fandraisantsika zany teny hoe ho ambinin-drary zany. Fa raha ny ankapobeny aloha ngamba raha ataontsika amin'ny teny frantsay ny heviny zao ankehitriny dia lasa hoe veut na souhait. Lasa zany zao misy fiksahan'le hevitra le rary kanefa ny fendohany dia le voalaza ny
ranjato teo tany amin'ny ara-tantara ny firariana amin'ny araka amin'ny andrina fa ny mety amperitreritra mihitsy amin'izao fotoana izao dia izao reny fomba rehetrarehetra reny dia hoe tamin'ny andro fahampanjaka ary famatotra mihitsy tamin'izany fotoana izany ny vahoaka sy ny mpanjaka ary jereo tsara fa ny firariana sy ny fombafomba rehetra dia misy fanasinana ny mpanjaka io fiteniko matetika hoe mpanjaka tompony zaka ary eo amin'ny laharany sikidy zany zao izy zany ny voalohany na hoe tale fa fahadiminy hoe onitany ny onitany dia ny vahoaka ny mpanjaka zany dia manontany de maka ny hevitry ny vahoaka sady zay re mba nilanja zay misy teny efa antitra reny ka reny le fikisahan'ny hevitra ankehitriny reny tokony jerentsika ihany fa misy ny tany zany hoe mbola tavela ho ihany ny tarazo samihafa ka hoy aho hoe amin'izao fotoana izao tsy fahampanjaka ntsony manana ny hasiny ny Andriamanjaka taloha manana ny hasiny ve ny mpitondra amin'izao andro ataontsika hoe repoblika izao ka le fampiarabana sy firarinitsoa isan-karazany reny mbola mitoetra ve tiako tenenina amin'izay zany le resaka fomba mampahendrena malagasy ny lanja n'lay rary zany hoe sokafako zany ny adevitra takalidinika morom-patana moa izy ty ka eo amin'ny lafiny anakay taloha zany zao dia hoe ny mpitondra teo aloha zany mpanjaka dia maka hasina tany amin'ny mpitondra tany sainy zay amin'izao vanim-potoana izao ny amafa indray aza ny zavatra tany aloha tany no atao ankehitriny tiako resahana kely zay ady hevitra zay ao anatiny le hoe rary ka mamingina zany fa le hoe rary moa zany ara-tantara zao ny hevitry ny rary ny fivoarany ankehitriny de ho ambily rary zao reny tsika rehetra anao amin'izay ary ranjato misaotra makasitraka ireo zay ray anjara atreko dia horaisina tsiraray izy ireo dia hoezahana omena valy miarak'izay takatra ny saina le hoe ijanona ho tantara ny zavatra ndresahana teo reny fombatra nay ny mirakitra fahendrena sy vidalina ireny sa dia isy famelomana azy mariako aloha fa raha ny eto Madagasikara manokana dia tena misy ary tsy vitsy ireo fikambanana zay antsoina hoe mpandala ny mahamalagasy zay miezaka mamoa sy manandratra ireny fomba mampanao malagasy reny arak'izay mety mbola ho vita amin'ny ankehitriny zany hoe misy zavatra namboarina ihany zany ao anatiny ao raha hitanisa ohatra zao amin'ny fotoanandrony taom-baovao ty le antsoina hoe taom-baovao malagasy ao le hoe mbola fanohizana ny fanaovana ny arendrina ary akoatran'le voalaza ny zokinala teo aza le hoe fidiovana dia ilay arendrina ilay afony koa dia midika ho fitohizana amin'le aina zany hoe ao foana ilay fiavozanaina ilay alina ho lasa izay heverina ho alim-parany mialaina zany ilay afo izay rehetra iny ary avoaka isan-tokantrano dia ampifanohizana amin'ilay maraina andro vaovao dia fitohizanaina ihany koa no ao ambadika zay akoatran'le fidiovana aminay fanesorana ny ratsy samihafa fanohizana ny arendrina manaraka ankehitriny zany na dia tsy sakatry ny olona loatra ntsony aza dikany dia miverina fa mifandray amin'ny zavatra tahaka an'izany tak'izany koa ny anaovan'izy zareo le hoe tatao sy reny zany fiheverako azy dia tena azo azavaina dia azo tanterahina any amin'ny isan-tokantrano saingy ny olana amin'ny fanantanterahana azy dia ilay fananana hevitra efa mifantsika milo ao an-tsaina ny amin'ny hoe finonom-poana ireny ka tsy ilaina atao kanefa raha ohatra ka atao zany misy fitaizana misy fanabeazana lalina dia lalina ao anatiny tsy misy idirany finonom-poana tahaka ny firarinitsoa rehetrarehetra ihany arahana marika hita maso tahaka atsika pikabary rehefa mitsodrano na manao fafirano amin'ireo lay tanora anankiroa zay natao vodiondry dia tena fafazana rano izy ireo dia misy fetsiketsehana kely samihafa reny zany le marika hita maso zay rehetra fa
azo poazina tsara ka misy ozy ary fikambanana zay miezaka manao izany fa eto koa nefa dia misy fanapahan-kevitra politika zay tena iankina ny alavo raha reny zany satria raha resy lahatra amin'ny anaovana zany fomba fanjakana tsy misy idirany fonopon zany na fanikotsampo fa tena fametrahana amin'ny toerany ilay kolotsaina malagasy zay mbola mifanaraka amin'ny tena tsebetriny fa zay tsy mifanaraka kosa moa dia avela izany tsy ariana koa fatehirizina ary ho fantatra zay ny fiheverako azy fanapahan-kevitra politika zany fiheverako azy ny tena iankinan'izay io moa mbola misy ihany le fitoizana hoe ny mpitondra fanjakana nge no tompon'ny fanapahan-kevitra ny fanaiky amin'izany tahaka ny fanjaka zany aloha fanontany raha matoy ary soa izy na le ravoravo ny ravoravo dia karazana vovo-javatra zay alatsaka ao anatin'ilay rano zay anaovana n'ilay safrano ary izy io dia miloko volivony dia atetina ihany koa izy io amin'ny filambaravara atetina amin'ny andrina ary dia ny fisin'ny mariky iny dia mariky ifaliana mariky ny nity izy fikoranana sy ny tahaka an'izany ary avy amin'izay izy ihany mahatonga n'ilay fomba felo hoe miravoravo firavoravona fifaliana fikoranana izany ny hoe azo lahy dia karazana aponga zay velesina rehefa amina fotoana manokana ary tsy metimerina ihany manao zany fa miany amin'ny faritra samihafa ihany koa ny hoe mozisiana dia na fanagasiana tam'izany fotoana zany ny hoe musicien zany mety hoe mozisiana ary zany mozisiana zany dia nanomboka teo amin'ny nanomboka teo amin'ny radama voalohany zay nandefa mpianatra nianatra mitsoka mozika tany amin'ny Mosy Maorisy nanomboka teo no nisiny zany antsoina hoe volony mozisiana zany na mozisiana atao anaty hovo ary tena maresaka dia maresaka tokoa izany zavatra zany ny zava-maneno fantatra mantsy talohan'izany dia ny vali ny sodina ny mikanga ny aponga sy ny sisa fanontaniana manaraka dia ny hoe ino moa lay hoe asaramanitra le asarange volany ary hoe manitra araka nefa nazavany zokonaly teo dia lay izy io mantsy mifanitsy amin'ilay vanim-potoana hoe mahafahavokarany voankazo ary mahatonga ny hanitra amin'ny toerana samihafa izay ale fotoana ina no ampiasana azy raha ny hevitro manokana dia tena hoe voatokana izy io raha ny tamin'ny fotoanany fanelo zany amin'ilay fotoana ny fiavozan'ny taona ilay fety lehibe ny fandroana io zany zay no nampiasana azy fa nitatra le hevitra ary mivelatra le nampiasana n'ilay teny ka rehefa lanonana malaza tahaka ny hoe fetim-pirenena zany tahaka ny hoe tamboavao zany dia nampiasaina koa le hoe asaramanitra fitarany hevitra zany zay ary ny fiheverako azy tsy tena hoe misy antony manakana an'izay akory fa endrika anankiray azona mamelona n'ilay teny ihany koa zany mba hiasa mandrakariva dia nitatra le teny fa anjarantsika fotsiny mandray teviny arak'izay toe-javatra izay tononona fanontaniana matovy olona dia ny hoe misy teny zay nambara teo ho abolana le hoe raha fotsy be dia raiso antsoratra fa inoko rezavony ianao raha fotsy be maty andro nandrona maty tamin'ny andro ny fandrona zany ka sady tsy henina ny ety no tsy henina ny any ambondrombe ny ety zany hoe ny ety an-tany zany ary lay ambondrombe io le tendrombohatra zay iverina fa alehan'ny fanahiny maty tendrombohatra amin'iny tandava tendrombohana andrikitra ho fianaratsoa ao izy io ary araky ny tantaran'ny olona zay niakatra teny teo moa tantara nataon'ny latimera fa talohan'ny latimera dia efa misy ihany koa reo vazaha misy missionnaire zay niakatra teny izay tany amin'ny taonjato fa 900 ny tantara fa dia misy zavatra feo samihafa hafahafa tsy mahazatra tokoa eny etapona ambondrombe eny fa dia eny zany minony malagasy fa iny hoe alehan'ireo fanahiny maty ka lay raha fotsy be maty amin'ilay manodidididina ny andro fandrona eo amin'ilay 5 andro alohan'ny fandrona zany sy le 5 andro aty afara aorinany dia tsy azo anaovana fombafomba ary alevina atao aniritra
Ary dia rehefa dify ny fandroana misy ny fikarakarana azy avy tsy azo itomanina akory, indrindra rehefa dify ilay andro miantsoina hoe famonjana eo amin'io ilay akatoko ny fandroana io a, mitomaniny maty ao amin'ny fianakaviana, ny fianakaviana iny ilay hoe famonjana. Karadila iny a dia tena tahaka ny sanatria izany, fatombidy tokoa ilay olona amin'izay fotoana izay. Izay ilay hoe raha fotsy be maty andro mandroana ka sady tsenina ny ety, tsenina ny any ambondrombe. Ilay fomba fiteny faharoa dia hoe ombalahy ratsy anaka. Ombalahy ratsy anaka ka ny rainy ny voatonim-bolo. Ny rainy ny voatonina volo, voatonim-bolo. Fomba fiteny amin'ny Biblia hoe volo na soratra. Raha omby ny resahana dia soratr'omby na volon'omby. Fa tsy fiteny izany hoe lokon'omby izany. Tsy fiteny izany dia hoe soratr'omby na volon'omby, tahaka ny hoe ny sada, ny mara, ny fotsy, ny etsetra etsetra. Ombalahy ratsy anaka ka ny rainy no voatonim-bolo. Ilazany zay zany hoe raha misy fahadisoana na zavatra tsy dia mety na zavatra daladala ataon'ny zanaka dia tsy dia ilay zanaka loatra ny mahazo tsiny fa ilay ray aman-dreny izay mitaiza azy na ray aman-dreny miteraka azy. Fantaniana farany avy amin'Andriamantoa Charles avy any Côte d'Ivoire dia ny hoe taom-baovao malagasy mbola ilaina amin'izao andro izao ve raha ny hevitro manokana, tena mbola ilaina. Marina fa efa manana ny fahazarantsika isika ny amin'ilay hoe fandraisana ny taom-baovao araka ny calendrier grégorianina, ilay 2 janoary zany isan-taona izay iombonana maneran-tany, tsy manakana na inona na inona zany akory fa dia raisana maneran-tany iny a, ary ny fanaovana kosa n'ilay taom-baovao malagasy araka izay tokony hahamety azy amin'izay daty hifanarahana mba hamety azy, rehefa nisy daty ny fanarahana tany aloaloha tany ho an'ireo ilay fikambanana samihafa mpandala ny maha-malagasy. Ary ny fahalalako ihany koa efa nisy fotoana ny antsony ministera amin'ny kolotsaina ireo ilay manan-kolazaina rehetra momba an'izy io ny amin'ny hazona manapa-kevitra amin'ny fanakian'izany fa ho marika izy io zany ilay taona ilay fotoana anaovana ilay taom-baovao malagasy, ho marika izy io ampiombona ny firenena ary ho endrika sy marika ny firaisan-pirenena ny tena antony izany mampiseho ilay maha izy antsika malagasy, tahaka ny zareo sinoa mankalaza ny azy, tahaka ny hafa mankalaza ny azy, tsy manakana ny ankalazantsika ny 2 janoary ombonana maneran-tany zany. Ny fantaniana farany avy amin'Andriamantoa Charles ihany dia hoe tarazo vazimba ka reo vazimba ve zany efa nanana ny antanatohatra hoe mpanjaka moa ny resahany koa, teny efa nanana tokoa izy ireo. Ary mariako tsotra nge Andrepirokana nge izay niteraka ny Andrembodilova, niteraka ny Andretsimandafika avy amin'ny Anteroko zany, Andrepirokana zany nge taranaka Andrendrokabe izay mpanjaka vazimba izay nanjaka teo amin'ny antsoina hoe Analamasina, dia eo amin'ny misina anaty rova ankehitriny zany. Fa rehefa tonga Andrenjaka tamin'ny 1910 dia noho ny fifandaminana nazy mety zavatra nisy tamin'izany fotoana izany dia nikisaka tamin'ny toerana samihafa izy ireo. Ny Anteriroka zany hoe taranaka Andrepirokana dia nahazo ny Ambomanarina sy ny manodidina iny, nisy ny nikisaka ny Akalimanjakaray, nisy ny Verina tany Ambotony Manga izay niavian'izy ireo ihany koa. Ary dia talohan'izany tahaka ny Zanahary ohatra, Zanahary milevona eo amin'ny tendrombohitra Ambohijanahary eo atsimo Mahamasina io dia mpanjaka vazimba ihany koa zany. Izany Andrepenitra zany dia mpanjaka vazimba ihany koa, izay akaratra maro izy ireo ary ny fandroana talohan-dralambo dia efa tena fomba vazimba izay nitanterahana. Dia makasitraka antsika rehetra toa. Ko Iasina mangataka hiteny ianao. Misaotra indrindra nanome ny teny tompoko. Ny voalohany dia ny manolotra ny araba mba hampiraretsoantsika rehetra natratra izao taonim-baovao 2024 zao, 2024. Makasitraka indrindra koa ary manolotra fisaorana feno ireo zoky mitondra ny fampahalalana momba ny taom-baovao sy ny rary izay miaraka amin'izany. Tena nahazoana vatsim-pahalalana be dia be tokoa tompoko, makasitraka indrindra. Ny tiako lazaina kely dia mandray avy amin'ny fanontaniana izay teraka teto, maromaro na vitsivitsy tiako hitondrana fanohizam-panazavana kely. Momba ilay hoe teny asara aloha, ny teny asara raha ny fahazoko azy dia avy amin'ny teny sanskrit no nahazoantsika io.
teny asara io satria atao amin'ny volana sanskrit izay misy volana 12 ihany koa ary manaraka ny fanisana ny araka ny volana le izy zany hoe raha ny tena marina dia calendrier agraire zany hoe manaraka ny vanim-taona eo ny fambolena sy ny fitsirian'ny zavaboary ny tena nampiasana ny calendrier agraire ka avy amin'ny teny sanskrit zany io teny hoe asara io ary misy maromaro ny volana sanskrit mbola mitana ny teny asara hitantsika ihany koa any amin'ny teny malagasy ny calendrier agraire malagasy talohany nidiran'ny calendrier izay nentin'ny arabo na ny almanaka sy ny sisa mbola hitantsika misy ny asara mantsina ihany koa misy ny asara be misy anaram-bolana maromaro ny vola sira ny vola maka sy ny sisa reny rehetrarehetra reny dia no azontsika tamin'ny calendrier agraire nentin'ny teny sanskrit. Nafinaritra ihany koa ny nandre ny teny avy amin'ny fanazavana nentin'ny flou avy any Canada Andriamatomamy milaza ireo karazana fombafomba ataony ny olona avy amin'ny firenena samihafa any. Ny azoko ambara mikasika ny eto Suisse izay toerana misy mandritry ny ampolo taonany maro dia mbola voatana marina voatana mazava tsara ary tena rahan'ny olona tsakatsy andavany le atao hoe carnaval. Le carnaval zany karazana eo aloha le teny hoe carnaval fa ny tena hita sy miavaka ao anatiny dia le hoe tsy mahasakana mihitsy ny fitazonana reny fomba reny ny nidiran'ny fivavahana sy nampiarana amin'ny fivavahana kristianina ny ainana zany taty amin'ny tany eropeana na dia efa anjatony taona maro azy no nandraisiny zareo ny fivavahana kristianina ka ohatra misy toerana maromaro aty mizara canton misy maromaro 920 misy ny canton aty Suisse ary saika isaky ny canton dia misy an'izay fankalazana ny carnaval izay ny tena malaza indrindra rehefa dia ny carnaval ny bal bazal moa ny antsoina ny canton io any amin'ny faritra misy azy ka amin'ny fotoana io ny carnaval dia mitovitovy amin'le misy le atao ihany koa le hoe azo lazaina ihany koa mifandraika amin'le hoe alin-dratsy zany hoe manomboka amin'ny 12 alina matetika mantsy dia mirehitra foana ny jiro aty ivelany tsy misy ny délestage ny fatapahan-jiro zany saingy amin'ny fotoana izay isian'ny carnaval dia amin'ny 12 alina dia maty ny jiro ny andro alohan'ny nivoahana manao karazana filaharam-be ny olona dia maty ny jiro amin'ny 12 alina ary manomboka miomana ny olona rehetrarehetra misolo akanjo manao masika manao fanovata-re moa zany asany fomba ilazana azy dia samy mitady izay akanjo mahafinaritra azy ary iny akanjo iny homanina mandritry ny taona iny zany hoe ny carnaval manaraka dia efa homanina raha vao tapitra le teo alohany iny dia samy manao izay fiovana endrika sy fitafiana tiany eo dia mitondra dia maty ny jiro amin'ny 3 maraina dia manomboka mivoaka ny olona ary misy feon-dakolosy no miantso ny olona amin'izay fotoan'izay feon-dakolosy any am-piangonana ny tiako lazaina dia rehefa mivoaka ny olona ao anatin'ny aizina tanteraka dia ny sisa entina sisa dia karazana arendrina ohatra ny any amintsika fa ny fanaovana ny arendrina ny azy dia manao karazana ohatra ny filaza azy karazana ino moa le fitondrantsika iny ohatra ny fitondran'ny ankizy ihany koa lampion fa tsy saroko le teny lazana azy teo dia iny indray loloavina zany hoe ataony karazana zavatra ngeza goavana be misy sarisary misy lokoloko voaravaka ary asiana jiro ao anatiny tsy voatery ho jiro labozia akory amin'izao fotoan'izao misy ny led misy ny endrika ahafahana manazava isan-karazany dia loloavina iny na atao antsoroka dia mandeha ny olona anjatony milahatra amin'ny arabe mitsoka sodina izay nataony hoe pipo sodina kely zany zay tsy maninona na mifangaro na tsy miady ny feona ny ohatra zany fa anehoana le fifaliana ary azo antoka fa ao anatin'izay fotoan'izay dia rava tanteraka ny rafitra dikan'izay le rava ny rafitra dia misy le fifangaroana ao misy le alin-dratsy ao mahazo manao izay tiany ataony ny olona mandra-pahazava amin'ny andro dia rehefa mazava indray ny andro dia mandeha makany amin'ny restaurant na ny kafe ny olona eo dia miaraka daholo mirehitra indray zany ny jiro manomboka any amin'ny valo any ohatra zany satria somary mbola fotoana lohalohan'ny lohataona moa ny tena anaovana ny carnaval ka raha ohatra hoe amin'ny 7 na amin'ny 8 zany somary mbola maizimaizina aorianan'izay koa zany arehitra indray ny jiro dia makany amin'ny restaurant na ny kafe ny olona dia any ny olona no manao fihinanana
arak'izay tiany matetika moa dia misy ny hena sy ny karazana izay tiana hoanina rehetrarehetra ao ary misy ihany koa ny hira. Io zany tsy misaraka mihitsy fa ny tena mampiavaka ny carnaval ho baolina dia azo atao misy karazana ohatra ny lampiazo zany anaovana fampisehoana ary mahazo miakatra daholo na iza zany hoe ny vahoaka ray manontolo zany ary amin'izay fotoana izay ny zavatra atao dia ny mitsikera ny fitondrana ao ny maka ny endriky ny filohan'ny aty moa tsy misy hoe ny filohan'ny repoblika fa satria conseil fédéral ali zany hoe fitondrana olona fito no mitambatra dia ireo fito ireo no samy manana andraikitra ao anatin'ny fitondrana na fitondrana ny toe-karena io na ny ara sosialy na ny fitsarana sy ny sisa ny énergie no filazan'izany zay mampandeha ny tany sy ny industrie ohatran'izany ka amin'izay fotoana izay dia tsy misy mihitsy fisakanana ny olona hiteny zay tia milazaina amin'ny fomba tia milazana azy ary matetika aza moa dia resaka caricature ny tena anaovana azy zany hoe atao mihitsy zay imezana reny olona mpitondra eny ary dia voatonona ny anarany milaza hoe za ranona zao dia mamerimberina zay zavatra nataony olona iny tao anatin'ny taona miskerana iny nataony ary tsy misy fanenjehana ny reny olona reny eo zany tsy misy mihitsy ila ataontsika tany amin'ny voalazan'ny zokinala teo sy nentin'ny zokiran-tsatoery ihany koa hoe rava le rafitra azo ataony miopefy ary miopefy amin'ny endrika samihafa zany no isehon'izay misy moa ny any amin'ny takona misy ny hitam-bahoaka amin'izay hoe fitsikerana ny fitondrana izay nisy taona ihany koa nanatrehako tany Alemana ary mino fa iarsoa afaka anamarina an'izay dia ny Oktoberfest zany zay mitovitovy ihany amin'ny carnaval saingy mialohan'ny carnaval satria amin'ny Oktoberfest dia amin'ny volana Oktobra naovana azy ilay ataony fetin'ny labiera ary eo dia tena mitondraka ohatran'ny azo androna asa raha atao hoe misy fandrona amin'izareo Alemana dia ny fandrona amin'ny labiera angamba nataony satria nalana vavy dia tena misotro sy midioka ary misy koa aorianan'izay zany ny faneraserana sy mihoatra an'izany zay tsy voasakana na ny marimarina koa tsy sakanana ekeny ny fitondrana ekeny ny fiarahamonina amin'izay fotoana izay zay le fifangaroarona sy naman'izay ka raha mandray ny fanontany Andriamatoa Charles-Émile dia hoy hoe raha jerena ny zavatra mitranga aty tsy misakana mihitsy ny fitazonana zay azo tazonina amin'ny fomba ny razana satria azo raisiny fomba ny razana zany ny fidiran'ny fivavahana sy ny fanarahana ny fivavahana kristiana satria araka ny voalohany teo any am-piangonana mihitsy no manome le filazana hoe manomboka izao ny carnaval mandeha ny feon-dakolosy dia lasa amin'izay ny olona ka izay no tiako hanampy kely tomboka dia makasitraka indrindra ny enatra amin'ny farany misaotra indrindra tomboka. Tena mahafinaritra indrindra fa dia misaotra hitantsika fa tena takalo dinika mihitsy amorom-patana zao ahitantsika ny kolotsaina maro lafy isaorany ny any Kanada isaorany ny any Suisse ary rehefa tena dinirana zany dia ohatra mitovitovy ihany fa ny endrika isehoany no samihafa ary eo zany tadiavintsika le hoe fizitsika le identité eto zany zay dia milerika hoe ahoana reny ny fahafantarantsika nyreny ahoana reny ny fomba amelomana indray fa dia mankasitraka indrindra fa mahafaly tokoa ny takandrindra hoe zay manambara fa arena mihitsy zao takalontsika zao sa ahoana Ranjato? Ya dia za dia tena variana mihitsy dia tena hoe manombo ihany koa nge ao anaty za zalay mpanahy teo paiten'olo Andramatoasina teny hoe iny ataondreo olondreo zany le maizinao dia mandritra n'ity raharaha ty mahaliana ihany moa le izy kanefa moa dia raharaha maizina zany dia aleo petraka any ny tiako marena kely lay voalazanao teo mikasika amin'le teny hoe asara tena marina tokoa zay hoe avy amin'ny teny hoe sanskrit izy io ary anaram-bolana anatin'ny calendrier ny almanaka malagasy talohan'ny raisana ny arabo ary eto no iverenako kely amin'le hoe fiovana lehibe dia lehibe tena ninindra lambo ary misy lafiny politika mihitsy ao anatin'le izy nantsahana n'lay tarazo teo aloha zany nampiasa n'le hoe asara sy ny sisa tamin'le hoe alamady zay nandraisan'ny tarazo arabo zavatra tena fiovana lehibe dia lehibe teo amin'ny lafiny politika ary mitohy tatorina ary ny fahitandrana valina faharoan'izay satria izy io zany nanomboka teo amin'ny rahalambo hatraty amin'ny rahana valina fahatelo dia tsy maro toerana mihitsy izy io fa arakaraka n'ilay mahatsinam-bolana azy eo amin'izay tenenina hoe
tsinana ny vola zao zay no mahatonga le hoe miendava tahaka ny fandrona zany hoe tsy tena mipetraka amin'ny ravitra raikitra izy zany ary lafo ny politika koa na tonga na navalina fahatelo nametraka ny hoe 2 novambra ny anaovana ny fandrona ka ao zany le fomba ao le tandindona ao le tarazo ao le hevitra lafika ilay tsy marika hita maso zany fa le tena lalina be ao anatiny fa ao ihany koa lay lafo ny politika misaotra tokoa dia zava-dehibe ny fanakalozana eto raha mbola misy manana fanontaniana fanamariana alohan'ny amakina raha ohatra ka nisy nametraka ny fomba firariana zay hitany sy nataony dia omena anareo aloha ny teny zany raha mbola misy ny fanontaniana tompoko saka mba handray fitenina kely tafika azafady rehefa vita ny Charles-Émile dia iva any avetivety ihany ka misaotra indrindra to mameno teny ny fomba nametrahako le fanontaniana hoe ilaina ve sa tsy ilaina ny taom-baovao malagasy ny amba no ataoko hoe nentin'ny vantana loatra fa nataoko fotsiny izy iny atonga le adevitra amin'ny mahatakalidinika an'izy ity ary tanteraka moa le izy satria nisy ny fanazavana nisy ny fanakalozan-kevitra fa raha ilazany hevitra amin'izay azy zany zao momba n'izay dia ombonako hevitra ny voalaza rehetra teo amin'ny jokiranjato momba ny tokony amerinana an'ireny zavatra ireny satria reny nisy ny resaka identité teo fa reny no mahaisika atsika fa eo amin'le hoe nasinao le izy nampinao le izy hoe misy fanapahakevitra politika zay no ilaina hoe azavaina amin'ny olona zany ny tena dikany satria tsy fantatry ny olona zany na isika samitsika eto ara-mozao mety betsaka amintsika no zay vao mahafantatra zany zavatra hoe ao ambadika ny hevitra ao ambadika reny hoe raha mitondra kolamena raha mandatsatra sisy le fanazavaina rehetra teo zany ka iny zavatra iny no ilaina azavaina amin'ny olona ahafahany hoe tsy ny fomba hita ivelany iny akory ny zava-dehibe fa ny hevitra ao ambadika misy azy zay zany no tiako fanampim-panazavana amin'le lefitra fa izy moa nalefako ohatr'izao le izy mba tonga n'le adevitra misaotra indrindra tompoko misaotra Charles-Émile iva dia rehefa aveo dia ana misaotra nanomeny teny tafika mankasitraka indrindra fa tena mahaliana dia mahaliana tokoa le fanazavana nety misy amin'ny rahalahy zoky amin'ny rahalahy teo ary tena mahafinaritra tokoa mahariny tantara ohatra lasa nieritreritra zany tena hoe tsy mba nazavainao atamin'ny malagasy ve zany rehetra zany hatramin'izay sady ohatrany hoe navela amin'izao fotsiny rehefa tonga fivavahana kristiana dia navalina daholo le izy dia izao indray zany ny mpahay tantara vao manomboka manazava anazy amintsika dia zay tsika vao manomboka mikiropaka indray zany ankehitriny anankiray zay ny anankiray faharoa ny fanontaniana anankiray isaka toko apetraka amin'ny zokinala satria fandraisantsika ihany ny resaka momba ny fanandrona tamin'ny taloha tato anatin'ny TDA efa taloha dia mitovy ve raha ohatra any Kanada zany aty Kanada sy ny any Madagasikara ve zany dia mety mitovy ve ohatra alamady ny any ady mivalo zany nelanelantsika zany amin'izao dia mitovy ve hoe alamady any sa dia alamady koa ve aty amin'iny andro iny sa tena samy hafa mihitsy zany le andro zany raha ohatra ka afaka ampiarina aty zany le volana le 20 hoe alamady alakosy ady zao aty aminay ve reo sa tsy azo ampiarina mihitsy reo sa tena samy hafa tanteraka ny fomba fijerena anazy zay ny fanontaniana anankiray dia fanontaniana anankiray somary mivelatra kely ny anankiray mantsy ohatrany hoe misy malitsika zany tafaresaka teto mikasika ny ohatrany hoe fa 5 janoary andro pirenena ho an'ny kabary zay votokanana omaly iny moa zany dia raha miresaka hoe pikabary zany dia hoe iza zany no atao hoe pikabary dia zahay aty zany zahay zany lavitra zany tsy narona ny andoharano zay zany tsy mahafantatra ohatrany hoe nray zany fantatra tena fantatra akapobe zany dia hoe FI.MPI.MA zany aloha fikambanana pikabary malagasy azo fantarina ve ary tokony fantatsika ve no hoe tokony firifiriny ny anisan'ny fikambanana misy zany atao pikabary ao Madagasikara zany misy fikambanana firy zany amin'izao sahala amin'ny antoko politika zany misy aman-jato misy 300 maherana antoko politika any Madagasikara
afaka mahafantatra zany ve tika mpitsambana sa tsy dia hoe mila mahafantatra zany akory na ohatran'izany. Zay zany le fanontaniako anankiray zay, satria tiako fantatra hoe le hoe iza zany no mpitsabary malagasy rehetrarehetra zay rehefa mpitsabary ve na ny any nentim-paharazana io na rehefa mpitsabary misalotra anarana zay tsy hoe mpitsabary sa zay misalotra lamba zay manao akanjo tsara ve dia mpitsabary dia vao afaka misalotra le hoe mankalaza zany hoe 5 janoary zany. Saotra tompoko. Saotra indrindra mino fa le fanontanianao teo dia iteny moa raha matofo lohany amin'ny farany mety amaly an'izay fa tsara mihitsy le fipetrakalay teninao teo hoe alamady valo zany ny elantsika io dia nipetraka mihitsy satria zareo silamo zany mankalaza le antsoina hoe id io ny azo ny tombo avao ary tena ny fiafaran'ny ramadan io zany ny manomboka ny alamady ny azy zany fiafaran'ny ramadan zany io zany ny vava alamady ary tamin'ny roa taona teto dia nisy olana lehibe mihitsy satria namoaka didy ny fanjakana zany hoe andro tsy asana le id teto ka mbola nanontaniana hoe androany sa rapitso le izy satria zareo tao amin'ny islamo miandry an'ilay tena fotoana marina ka marina tokoa le voalazanao teo hoe misy elanelany le vanim-potoana ary na zareo azy hoe amin'ny firy marina no tena manomboka tsinana ny volana zany hoe angamba ny totorony hoe GMT zany greenwich meridian time zany sy ny hoe le volana tena hoe universel misy an'izay fa tsara mihitsy ny fanontanianao iny hoe fa nidikan'izany dia misy zany ny alamady ary teo ary zany zao hoe katy efa ny fampiarabatra ny taona ny sasany mbola aoriana vao tonga any aty anay mbola tsy vita ny sasany reny efa aloha ny zay efa mifampiaraba ary zay le resaka elanelana amin'ny taona fa dia tsara le fanamariana ary le teny teo moa dia hoe mbola anakolazaina moa raha matofo loha ary ny fotoana moa dia mandeha ihany mitafika fa dia angamba tsara ihany no andaminana an'izy eny ary ianao farany teo dia izy mifaranatsika amin'ny fangatahany angamba le teny satria efa nitenenina teo ny anarany zafady io vetivety ihany ka fisaorana manatitra ny fisaorana amin'ny mpisoronafo dia fanamariana sy fanontaniana iray. Ny fanontaniana zany le tamin'le resaka rary teo le hoe ny firarian-tsoa ho an'ny olona rehetra dia le hoe arena vola voninahitra dia ohatran'ny somary ohatran'ny nahavariana kely ihany zany hoe zay zany ho antsika malagasy zany ohatran'ny hoe zavatra tena isan'ny raha atao zany ny filaharan'ny firarian-tsoa zany amin'ny malagasy hoe zany taloha zany dia zay zany ohatran'ny hoe filaharany zay le fanontaniana voalohany dia le fanamariana sady manohy ny zavatra notenen'ny Charles Emile Siva teo ihany zany amin'le hoe fanohizana an'le fomba malagasy aty ivelany tena tsy maintsy ampianarina amin'ny olona ary azavaina mihitsy zany ny antony hoe inona ny tena anton'ity fomba ity. Aka ohatra anankiray amintsika koa dia ny ati-damba aty La Réunion sy amin'ny resaka taom-baovao indray zany ilay izy fa amin'ilay resaka ati-damba. Ny ati-damba zany ny association miary moa zany no tena manao azy aty dia mampalahelo kely fa rehefa manao azy izy dia mangataka tanana ny fikambanana malagasy fa ny fikambanana malagasy tsy te-hanao tsy te-hanome tanana fa matahotra hoe sao dia manompo sampy ary raha ohatra ianao zany hoe mirairay amin'izareo dia ataon'ny olona hoe mpanompo sampy miaraka aminy dia za zany tena nanazava mihitsy tamin'ny olona hoe tsarovy aloha hoe inona ho any anton'le hoe ati-damba ny ati-damba dia fanomezana lamba an'ireo olona izay maty taty La Réunion noho ny resaka hoe noho ny fanandevozana sy ohatr'izany dia tsy mba afaka nomena lamba ireo olona ireo nefa no amin'ny fombantsika malagasy zany hoe resaka fandevenana raha zany hoe resaka famonosan-damba zany dia zavatra tena farany zay zavatra hoe lehibe zany dia zay no ataon'io fikambanana io maka an'izay fomba izay mamerina an'izay ho an'ireo maty taty zany izay hoe lavitra ny tanina dia rehefa azavaina ohatran'izay ilay izy dia zay ny malagasy aty hoe ay ve zany le ataon'zareo fa ny ao anatin'ny saina dia le hirahira manodidina dia le tsipitsipy vola dia ohatran'izay zany ka zany tena toanako amin'izay hoe tena mila fanazavana zany ny olona indrindra fa hoe ny olona tia ivelan'ny nosy mahafantatra hoe fa maninona ny atao reny
fomba reny ary mila koa azavaina amin'ny zanatsika satria nisy resaka momba ny zanatsika zany tao dia tena tsy maintsy resena lahatra koa zany le zanatsika hoe fa maninona no zava-dehibe amintsika reny fomba reny ary mbola mila tohizany. Misaotra tompoko. Misaotra ny ana amin'izay fanamarian'izay na sy ny fantina angamba mety hanana anjara-teny izy mbola fa aorianan'ny teny izy mbola dia nangatahana teto tamintsika rehefa voalaza tamin'ny afatra ihany koa no hoe raha misy fandraisana anjara na fomba firariana izay hitantsika na nataontsika dia hotonony eto zany ka raha nisy nanoatra tamin'izay zavatra zany dia hovakiny nanasina rehefa avy eo ngamba momba an'izay dia ho toizantsika ny fandaharam-potoana. Kasa manambara ve ianao ana amin'izay tenin'ny anafaran'izay azafady a? Raha ny ngamba ny teny fa tiako tenena kely le teo dia nisy nanontany hoe lampion fanala ny dikany ny any Suisse zany zao. Fanala ny fiteny aty na reny zany. Raha Ya fantaniny amato anaty eo la réunion le hoe filara am'le zava-dehibe malagasy fahiny raha ny tena filarany raisina amin'ireo le teny pirariana izay diniana dia ny aina ny fahelana velona ny fiavaozany aina zay ny voalohany indrindra ny hoe arivo ahatratra ny tao tsy ngeringeriny zany hoe ny fahelana velona ny tratrafitra ny vokiambo ary ny marika hita maso mampiseho an'izay ny vody koa zany dia raha hoan'ny saravahiam-bahoaka dia endrika mampiseho an'izay lanjany fiavaozany aina izay ary dia mitohina orinan'izay dia ny hoe ny fananana ny entiny aina tazona ny aina io zany ahafahana velona araka ny tokony ho izy dia ny hoe ny harena ny vola ary ny fananana toerana ao anatin'ny fiarahamonina izay mifamatotra amin'ilay firazanana sy ny fanaiky amin'izany raha fotoana avy tany aloha izay le hoe hasina aja voninahitra le hasina mantsy iny izy zany le mifamatotra amin'ny tarazo-pianakaviana le aja ilay aterak'izay ary ny voninahitra le zavatra atolotra izay manamafy amin'izay toerana eo anivon'ny fiarahamonina zay zany ilay antanatohatra fa ny tena fototra dia le hoe ny aina ny fahelana velona ny andro maro izay mitohy amin'ny fanana taranaka ihany koa izay tompo. Raha tompoko nanasina misy ve nametraka antsoratra ny rary izay nataony nandritry ny natiny atao ihany koa satria mbola fotoana fanaovana azy zao. Dia manantitra ny arahaba ho antsika rehetra nisy tokoa ny nandefa ny firarian-tsoa ato amin'ny Facebook dia hovakiana vetivety amintsika izany. Mahita ve tsika? Filipa Rafaralainjara miarahaba sy mirary soa antsika rehetra hatrany tompoko. Rinany tratry ny asaramanitra daholo eo. Lantomendrika Rahely Armanga miarahaba tompoko. Mampionina rasolo arahaba na tratry ny taona mirary soa ho an'ny mpikambana rehetra mankasitraka indrindra. Laingo Arvelo finaritra indrindra re tompoko noho ny taom-baovao ho tahian'Andriamanitra aby eo. Diasy Rakoto arahaba tratry ny taona daholo mirary ny soa sy ny tsara tompoko. Izay ny avy ato amin'ny Facebook. Dia manolotra ny ao amin'ny Zoom raha misy nanoratra ao amin'ny Zoom isaondra. Eny ampitrana nomentina Ramatona Masina. Misy fiarabana anankiroa ato amin'ny Zoom. Maheno ana ve nareo? Maheno. Io. Firarian-tsoa avy aty amin'ny sampana Benelux, Belzika, Pays-Bas, Luxembourg. Ho taonan'ny fiadanam-po ho an'ny tsirairay ity taona vaovao ity. Dia misy fanondroany avy amin'ny Jocelyn Razafinjato.
miarahaba ny rehetra nahatratra izao taona vaovao 2024 izao ho ampiky ny soa sy ny tsara indrindra ao anatin'ny fahasalamana feno ka ho tain'Andriamanitra eo amin'izay rehetra sahanina. Asa raha ay dia nisy voatonga koa ty avy amin'ny ramatoa Emiliana, ndasa eo jereko hoe Emiliana fotsiny soratra amin'ny anarany. Miarahaba antsika rehetra tratry ny taona daholo, sampana FI.MPI.MA Strasbourg. Zay tompoko no azo ambara ato amin'ny Zoom. Soa tompoko. Zay zany no voangona aloha androany ny dingana manaraka dia ometsika ny ramatofo ny teny angamba entiny ho ino izy amin'ny anjara-teniny anio. Sisan'ilay fanolorana solombodoana. Efa avy eo andeha. Ya, sy ny firarian-tsoa avy amin'ny FI.MPI.MA saondra raha mba azo avoaka dia vakiana. Ny FI.MPI.MA natao voalohany? Eny ary. Ny ilom-biandoa tsy araraka an-tany, ny firarian-tsoa tsy misaraka amin'izany. Arabaina isika FI.MPI.MA rehetra, niaraka ny tolona nitovy tarigetra, ka toy izay nirina enim-pifaliana, tratry ny taona vaovao indray, taona anamarika antsika tafaray. Anandratra ny teny sy kabary arenin-tsaina, maneran-tany ino mitondra aina. Asina sy laza ho anotanitsika, hiadana ho finaritra ho sambatra isika. Isaoran'Andriamanitra. Ny birao FI.MPI.MA Maneran-tany. Io moa zany dia fiarabana avy aty amin'ny birao FI.MPI.MA, mbola anana ny teniny rehefa avy eo ramatoa filoha. Manolotra ny filodera andray ny teny ary ao aorianan'izay dia ramatoa filoha no hamarana ny fitenenana eto. Totra tompoko. Ramatoa filohan'ny fikambanana FI.MPI.MA Maneran-tany, ianareo renala be mpisorona eto amin'ny TDA, ho antsika rehetra fanaraka ny TDA, tompoko lahy sy tompoko vavy. Afaliana ho an'ny lolo no mientsena tamin'ny voninkazo ary aravona ho an'ny tantely no mitondra ny vorombono tohatry ny mamy, fa dia atsetrehana kosa ny antsika rehetra mifankahita amin'izao TDA amin'ny voalohany amin'ity taona 2024 ity. Ka dia manao ny azafady indray-mbava sady fankatrandarana teny fanomezam-boninahitra anareo, teny menany moa izy ity ka dia raisina mpanatitra teny, ary dia manolotra ny fialan-tsiny ray misalovana koa zany ho fiarovana-tena amin'izay mety ho tsy fialavariana rehetra. Atolotritsika n'Andriamanitra Andriananahary ny asa namony indrindra fa raha tsy izy no mitantana antsika tsy ho tanteraka izao fotoana izao. Ary antsika rehetra moa zany dia atolotra ny araba madinidinika sy ny akory voafatipatina. Tsy iverenako intsony eo amin'ny araba sy fa be dia be ny voaray teo indrindra ny amin'ny firarian-tsoa, fa dia ny zavatra kely tiako lasaina dia hoe izao zany tsika eto amin'ny FI.MPI.MA araka ny zavatra voalaza atao, tsy ny FI.MPI.MA ihany moa zany fa ny kabary malagasy dia tonga amina dingana sahaza azy, tonga amin'ny tanjona sahaza azy satria araka ny fantatsika moa zany dia fatafiditra ao anatin'ny hoe aray-tsaina tsy azo tsapahit-tanana ho an'ny zanak'olombelona. Firenena 750 no nanaikitra hoe anio tsisy nandaha mihitsy amin'izay fametrahana ny kabary malagasy eo amin'izay aray-tsaina tsy azo tsapahit-tanana izay. Izany hoe ny dikan'izany tena tonga amina dingana hafa mihitsy ny eo amin'ny lafin'ny kabary, izay hoe tonga amin'ny tanjona izay ary amin'izany moa dia hoe ho antsika dia tody ventina ny ranon-tsakaina satria tena nandray anjara lehibe tamin'izany tsika. Dia eto nefa dia tena mitaka zavatra be ho antsika koa izay zavatra izay, satria efa lasa maneran-tany izy rehefa tonga amin'ny dingana avo dia avo, ary amin'izay fotoana izay indrindra amintsika kabary dia tena tsy mianina amin'ilay zavatra hita hatramin'ny feny, fa zava-dehibe aloha ny vita zany, fa indrindra amin'ny fanaovana TDA ohatran'izao tena zava-dehibe mihitsy ilay izy. Ary tsika zany
nisy fanontaniana petak'ika moa teo hoe firy ny mpikabary nisy ny fikamahana mpikabary any tsada aloha dia tsika FI.MPI.MA moa no teny ilofosatsika izy tsika fa 20 taona zao tsika no nitarika azy ary tsika foana nao lolarina tany amin'ny fampitanan' dia eto koa nefa mba misy kely tiako resana ihany hoe asa raha tsika hoe ny fanahinantsika ireo mpisoronafo anankiroa reo eto moa dia tena fiteny tena iainana mihitsy hoe tena mahaiza manana tena tokony hoe ahay manana mihitsy ny tsika FI.MPI.MA satria fahasoavana lehibe dia lehibe le izy araka ny fantatritsika moa zany dia zokinalo moa zany dia izy no ny filoha lefitra ao amin'ny akademia amin'izao fotoana izao ary filohany hoe sikajy voalohany ankoatra ny maharenala FI.MPI.MA ny namatsika Ranjato ery Arlala dia izy koa ny ao anatin'ny hoe filoham-panampy sady akademisianina